Alarby raiky ambin'ny folo ny volana janoary 2024 manantitra ny araba mba ampirarintso ho antsika menakavy tafaraka indray atao anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada araba manokana ho antsika menakavy satria izao isika vao afaka miaraka indray ao anatin'izany miara-manonja MPS Radio Mada izany rehefa nakaina kely nandritra ny fotoana maromaro teo ny fiatrehana ny Noely teo ihany koa ny farantaona sy ny voalohan'ny taona izany nafahana ihany koa nanao ny fieritreretana izay tsy maintsy atao nandinika na makafaka ny taona 2024 iny ary banjana ny taona 2024 araba tsy misy anavahana no antolotra antsika mianakavy na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia ataontsika araba ny manjaka miadana samy mahazo ny lafivalo hatrany andafin'ny rika ifaninana ianao dia homaro pitehaka ahita fandresena ianao dia homaro pioby ary hotojony mananjara ihany koa ho antsika rehetra ary ny fahasoavana sy ny fahombiazana dia irina mba ho amin'ny isa-tokantrano tsy misy anavahana io na iza fa rehefa hoe malagasy dia petraka sy atao ny fanirina amin'izany hoe soa sy ny mety izany tsy hoe ny mahafinaritra no irariana tsy hoe ny mahafinaritra no ezahana ho atao eto amin'ity Madagasikara ity amin'izao taona 2024 zao fa izay mahasoa sy indrindrandrindra izay mendrika ho an'ny vahoaka malagasy tsy izany fahantrano izany tsony no mendrika ho antsika tsy izany hoe firenena marary no mendrika ho an'ny Madagasikara sy malagasy tsy izany hoe fahasahiranana sy izany hoe zavatra maizina sy mikitroka izany tsony no faniriana mba ho an'ity Madagasikara ity fa mba zavatra hoe mety sy mendrika mazava hafa zany hoe miaina amin'ny fahazavana zany noho ny hoe miaina ao anatin'ny aizina vao manomboka nefa ny taona dia fa manahirana ny zavatra amseho 103 ariary ny kilao amin'ny vary ny sabinamma reny le makalika mba tsara reny ary ho avy eo ny eo anivon'ny komtima sabotsy namehana satria dia hiatrika feonambery zareo amin'ny sabotsy ho avy zao ny vola ariary raha oharina amin'ny euro raha ny androany zany dia ny 1 euro égale 4896,81 ariary zany hoe raha afaka andro vitsivitsy zany dia ho tonga any amin'ny 10,000 ariary ny ray euro ahoany ty vola malagasy ity io nefa no ozatro ny fiainana ora malagasy ahoana ity vidim-piainana ity io izy io androany io dia ny dolara ihany koa miakatra ihany ary mipaito ekarena tompoko izay nanontaniana rehetra tamin'ny voalondohan'ny taona teo mbola tsy nanomboka miara-manonja dia samy niteny daholo fa mbola hoenjana ny raharaha eo amin'izay fiakaram-bidim-piainana eo amin'izay hoe fiatrehana ny fiainana amin'ny ankapobeny izay aloha ny zava-misy na misy mimpaminany na tsisy mimpaminany dia miainga amin'ny zava-misy isika tsy misy resaka politika zany tsy misy resaka hoe tsy fitiavana ny anina zany na hoe itsikeran-dranona fa zay no zava-misy aloha eto amin'ity firenena ity tsy hoe ampatahotra akory no atao eto fa mba ampahiratra ny mason'ny rehetrarehetra akoatr'izay anefa dia hoe tao-pifidianana ny 2024 tsetsatsiatra zay tsy maintsy no tenenina amin'izao alarby 1 janoary 2024 zao efa eto ny namana faniry razafy manatany miarabanao namana faniry nahatratra ny taona vaovao ndao ary zatsy eny ary dia miarabandrina ihany koa sady mirariso andrina ho an'ity taona vaovao 2024 ity ny teknisiana sy ny mpiara-miasa marobe dia arabaitsika natratra izao taona vaovao izao efa ela rina no nandrasantsika ny taona 2024 nigadina ihany izy ity araiky ambin'ny folo androany ny 2024 dia samy velovelombolo samy mampiseho ny tanjaka hiatrika izany tsika satria taona goavambe hitondrana fanovana eto amin'ny firenena izany taona 2024 izany fa rehefa niteny ato hoe miaraba namana rehetra miara-miasa amintsika
de miainga avy ato an-trano zany dia ny mpanao gazety, ny teknisiana, reo mpandraraha ato anatin'ny MBS inko dia arabaitsika ny namana mpiara-miasa any amin'ny radio Madary, Nomsa, Malala, Ry Robena dia arabaitsika. Reo namana any faritra rehetra dia arabaitsika zay niara-niasa foana hatramin'izay ary tsy nandao tamintsika teto anivon'ny miara-manonja izany. Fa singantsika anaovantsika fiarabana manokana ny any Antsiranana satria efa miverina ny MBS radio zany any Antsiranana any tamin'ny faran'ny herinandro teo Rina Rabe Mananjara dia arabaina isika rehetrarehetra zany zay mandraiky ity fandarana ity na mivatana zany na amin'ny alalan'ny famerenana. Ny mpanaraka rehetra ihany koa ianareo zay tany maro be misy nandritra izay fotoana izay satria tsy maintsy mba mametraka fotoana ihany tsika ahafahana mba manomana, miala sasatra, manao fandaminana vaovao dia atao anatin'izay hoe fiatoana kely zay betsaka ny nanontany efa izy efa ahoana dia mbola eto zay fa ny fandaminana maha olombelona tsy maintsy ataontsika dia betsaka amintsika no efa nyteny avereno amin'izay fa ela loatra fa misy zavatra miazakazaka manahira ny eto an-tanàna eto dia tsika moa tsy mikropaka amin'izany satria fatatsika efa haitsika nandritran'izay efa taona latsaka kely zay hoe io le atao hoe fanjakana Andry Rajoelina, fanjakana manaonao foana kitoto ara-pitantanana ary fanjakana brouillon dia ho hitantsika io vakiroka zany ka tsika tsy mikropaka amin'izany satria diso haitsika isan'andro ireo mampirevy skandalina foana ary isan'andro tsy maintsy misy kitotom-pitantanana foana hitantsika dia osika andraso fa iverintsika fa alolo makaina fo anatin'le fotoana fakanaina koa mba manararaotra kely mikarakara vatana, mitsabotsabo tena kely, mandeha manao fitetezana kely ambany volo samihafa dia miverina amintsika dia efa nitondrana ny teny fiarabana moa tamin'ny faharoa ny volana Janairy fa eto tsika rina dia mamerina zay ny flou nasionaly ny antoko tika Madagasikara sady flou any RMDM, ny flou Marc Ravalomanana sy ny vadiny ary ireo zanany sy ireo mpiara-miasa aminy dia arabaitsika manokana ihany koa zany izy ireo ny nivon'ny antoko tika Madagasikara, ny solombavambaoka ny antoko tika Madagasikara, ny mpikatroka rehetra eny anivon'ny faritra, distrika, commune, Fokotany, ny avy eo anivon'ny RMDM vonamita zay fiaparabana zay ihany koa tamin'ny latsinainy teo ihany koa dia anaovantsika zay ateny fiarabana izany ny fikambanana ny antoko rehetra zay miara-miasa amintsika rina dia arabaitsika daholo zany rehetrarehetra izany. Vao manomboka moa tsika zany dia somary isedra lafin-javatra manahirana be dia tena manahirana rina satria rina teo ny resaka vary fa misy zavadoza inefatra naveriko tsy mbola fahita teto Madagasikara hatramina tany fa tany ny andro ny fanandevozana anisan'izany tao anatin'le fanjanahantany dia mivarotra andevo na mivarotra olona fa tsy zany situation misy a Madagasikara amin'izao fotoana izao fa ny solombavambaoka ny Madagasikara dia nanazava hatramin'ny omaly fa misy fivarotana ankizy 100,000 ariary any amin'ny distrika Nikongo zany. Ho alefantsika eo zay rehefa avy eo fa nadiadina zay nambarany député Brunel Razafi tsy andro fa izay fa tena zava-doza zany hoe efa mihoatra lavitra n'ilay fahantrana, mihoatra lavitra n'le rafisaina ny fiarahamonina, mihoatra lavitra n'le fanajana ny zon'olombelona ka ao anatin'ny fanajana ny zon'olombelona rina ny fanajana ny zon'ny ankizy ny zava-misy eto Madagasikara. Amboniny hoe misy mikorotana ao anaty lapa ao toniona tamin'ny parlementaire ingafilo ohatrany nisy resaka hafahafa mivoaka tao sinsisa akoatrany hoe mbola tsy hita le olona zay napiesona namotika ny orinasa jirama namoana didy fampisamborona hoetiko eo zay nitotantaratasy zay rehefa avy eo sy hoe heritaona ohatran'izao no may andekaleka dia ny reoaka ny dehaka lay filoham-pirenena fa tsy maintsy hita izay nanao acte na sabotage izany andekaleka izany fa lasa ny heritaona namoaka vola 50 millions d'ariary angamby izay riny hitadiavana an'izay hoe nanapokana nandrehatra any andekaleka fa tsy hita izy hatramin'izao. Dila ihany fotoana nylazay ny Andry Rajoelina fa afaka enina na 9 volana dia iverina ny délestage tsisy an'izany eto Madagasikara io ny zava-misy. Brokateur na lamasinina no vidiana tany Espagne no menan'ny FCE dia nandrirarana mpiasa teo ratsy ny fitantanana ny zavatra tsy mazava tamin'izany ny vidiana brokateur na lamasinina lokomotiva tsisy frein zany dia hafanandray ny lamasinina Madarella alefa any amin'ny FCE zay mbola sahirana mikarama amin'izao fotoana izao. Tsy hita zavatra mihoatra an'izany tsika
7,7 ny euro ray mihoatra kely 7,7 zany hoe ampiana 3 ariary rina de tonga 7,7 mitovy amin'ny litatra ny gazoalina ny euro ray eto Madagasikara. De raha ohatra ka oharina amin'ny fividianana vary zay 103 izy rina fa mipiso lelaka ny fanjakana zay tsy mahita vahaolona ntsony de miteny manao hoe misy vary 103 efa 103 mandeha ihany na farana 140,000 tonnes fa impirina nafatra nareo fa tsy nitondra vahaolona teto Madagasikara zany hatramin'izay de mbola io manafatra 140,000 tonnes io ary tsisy mihinana an'reto vary ratsy tarebe efa tafiakatra 35% prisurany vary tsy akafizy malagasy ny malagasy nge misy vary vokatry ny tatsaha vary zanatany eto hoe misy disy teto misy mavokely eto misy malalalondo eto misy mangamila eto misy betatao misy belrose eto misy vary manitra eto zany tadiavo malagasy fa tsy fatifatim-bary avy any Afrique du Sud avy any Congo avy any Pakistan avy any Chine zay azony le fanjakana tompony miaraka amin'ny SPM sy miaraka amin'reto karazan'olona zay manao ny importation reto manafatra de vola mivoaka ary io manomboka miaina an'ilay importation distrika rina zay tonga ny am'ilay 4,897 ariary ny 1 euro am'izao fotoana zao ary ny dollara de efa plus ny 40,000 ariary de tsy mahavaolana tsika zao de miandra le ministre ilay économie industrie sy ny consommation mba hiteny fa tamin'ny heritaona manko izy jejejo ery ny tety vaovao ny gazety samihafa voalany de tonga de nakany loatra mangoro stabilisena ny prix voatazona ny prix amin'ny vary sisy de lalaoviny eo foana fa tsy te eritreritra mihitsy ty vary ty angeny tena tiany malagasy le vary vokatra eto atoerana fa tsisy firarina de midona amin'ny poto izy io zao de reny moa rehefa nandeha le motion de censure be da be ny zavatra tsy fifehezanareo an'izy ao anatin'ny PPM na ao anatin'ny insécurité sy ny rehetraretra fa mangina teo fa andrasantsika aloha zany satria tsika koa mahay vaovao am'izao fotoana zao fa ivory resolomam-boaka zay anisany niketrika iny motion de censure satria mahatsiaro ny responsabilité goavana am'izao situation zao ary lasa mitovy-hevitra ny ankamaroany ny solombavambahoaka zay indrindra fa miova ny langazy miantso ny gouvernement d'ouverture ny solombavambahoaka Madagasikara boribory tamin'ny fahadimy ary miantso fanovana an'ireo manodidina ny filoham-pirenena ny ao anaty fitondrana am'izao fotoana zao miova ny langazinareo tikan'izay bloqué nareo fa mitady anao ketrika hafa nefa ny eo anivon'ny seny ataontsika manko izy ao anaty sarina karina dolo zany resaka zany satria nitady hanemitra an'le fividianana communal any amin'ny mois de juin 2024 raha tokony taterahana amin'ity taona ity zay nge ny tenentsika teto hoe élection telo ny tokony ataonareo 2023 présidentielle roa premier tour sy ny second tour de ny communal le vola nefa 45 milliards d'ariary de miteny ny seny hoe triple io ivoly io de zao ndray ketrehana hoahemitra lay communal zanga araky ny lalàna efa tsy araky ny lalàna raha tsy nanaovana an'ireo élection tamin'ilay 24 commune tokony naverina taorina 2019 araky ny fanambarana nataony tribunal administratif fa tsy nanao am'izany le fitondram-panjakana hatram'izao mbola misy commune tsisy maire tsy misy maire hatram'izao misy PDS tsisy mpanolotsaina kototom-pitantanana ny zava-misy am'izao fotoana zao de bloqué izy ireo efa miandro sarany efa tsy hitantsony zay atao 47 minutes ankabary ny andro rajoelona 2021 hiditra 2022 31 décembre fa 33 minutes ankabary ny 2022 hiditra 2023 tsy ny resaka santé tsy ny resaka éducation tsy ny resaka insécurité tsy ny resaka agriculture i andro rajoelona nefa zany ny aim-bahoaka finona zavatra resahana infrastructure lalana autoroute navita an'izao tsika farany tsy navita nefany de mbola alefantsika eo ny sary rehefa aveo ary ny RN2 ahoana zay indrindra lalam-pirenena rehetra ny any ambidribe ahoana izany ny andry atsika rina akoatra ny raharaty eo anivon'ny gouverneur amin'ny banque centrale sy ny tsy fisiny vola mbola misy fonctionnaire tsy mbola anaray vola am'izao tsika amin'ny teny aveo ho avy eo tontomota rehefa aveo anazava ny olana zay mitrango eo anivon'ny banque centrale io sy ny fitantanana arabola eto Madagasikara betsaka zany vaovao miandry atsika fa omentsika voninahitra aloha rina ny namana avetsy sabotsy namena satria andro nyfanetana zao ny teneninay amintsika mety isy fotoana zay sy rina nyfandimidimby hitanareo eto mety isy fotoana tsy hitanareo eto miasa any amin'ny terrain zay toko fa raha misy fitiavantsika nyity tolona ity raha misy tena tolona ataontsika ka hoe tsy amerenana andreo mpitondro etsony de zao
dingana voalohany ataontsika mila misoratra anarana ao anaty lisy mpifidianantsika misorata anarana ao anaty lisy mpifidianana tompoko zay a naemitra hatramy faraiky amin'ny 30 volana janoary mila ao alohantsika fa fantatsika amin'ny fomba fiadin'ireo mila ao alohantsika zay ny zava-dehibe amintsika de zay apitapitao amin'ny olona rehetra manodidina antsika araka ny ten'le pasteur resaony eo akaikinao de resaony eo akaikitsika mila misoratra anarana antsika zay mbola matoritory de fo azy fa ao ny ady voalohany mila ataontsika aza mitady aloha ny ambadika sy ny amboniny zay fanjaranay ny ambony zay fotsiny angamba rina eny ary mazavatsara zay teny fampidirana noentin'ny faniry razafy manatany zay tsy misy zavatra fironiny zany tsy misy zavatra hoe tefitefeny zany fa zavatra misy amin'izao fanombohan'ny taona 3 sy 4 izao de fa misaintsaina zany tsika ngidim-piainana manaikitra ihany de anahoana izy ity ahoana ihany izy ity zany daholo ny resaky ny olona ary ny alabotry ny vaky lakozia talohan'ny krismasy teo ane re olona ka fitarainana tsy fitarainana no azo e nisy nangalatra ny akohandrianina nisy naka ny vorontsiloazandrianina saika hoe anaovana fety inona ny teo tonga de tsitra na nefany efa mba hoe ny karakaraina atao anatin'ny fotoana maromaro ihany zany de zao zany le taona 3 sy 4 sy 4 tonga izy ity de fa enjakenjana ny raharaha zao anefa no tenenina foana hatramin'izay fa hoe ity viditsoloka any amin'ny tseny raisam-pireneny ity any misy fetraka any aty Madagasikara fa ohatrinona vidin'ny ray baril amin'ny solika tamin'ny ty androany ity ohatrinona ho isika efa any amin'ny $770 vao nijerainay teo $770 zany hoe efa latsaka ambany be zany ny $100 nefa ny viditsolika eto Madagasikara napakarana azy io de tao anatin'le fotoana mbola tany amin'ny ambony be ny $100 izy io ne tonga hatrany amin'ny $30 io ny ray baril tamin'ny solika io e tamin'ny fotoan'androny tamin'ireny le ady reny zany vao nanomboka ny ady tany Ukraine de iny moa no saviana zao tsy faiza mitatana rehetrarehetra zao de nailika any amin'ny Covid nailika any amin'ny ady any Ukraine fa inona ary ty ny firenena maro maneran-tany samy niatrika an'izany daholo fa ny eto Madagasikara spesial zao zany izy $770 ny ray baril eo amin'ny tseny raisam-pirenena ny tsika ny vidin-dasantsy sy ny gazoil io izy io ny frais io frais na eninjato eto Antananarivo io fa tsy zakan'ny olona io e tsy zaka ny isa-tokantrano satria manaikitra ilay ngidim-piainana zany amin'izao fotoana izao dia lasa ho azy ny sain'ny olona amin'ny teny hoe ahoana ra misy mpitantana ve tsika mba misy mpiaro ve tsika mba misy mpikarakara ve tsika fa ty fiainany ity ohatra ny to tena mihenjana hatrany zay ilay izy ka normal na mpanohatra raha miteny ary tsy mitsahatra ny miteny ty tsetsatsiaritra anankiray tamin'ny faraparan'ny taona teo nisy ramatoa zay tafaresaka tamiko de zao no nyteneniny ozy hoe nareo ozy izy miteny eo foana mitondra hoe antsikera sy ny sisa nareo fotsiny no reraka eo afa jereo zao ny fiainana mesatra ihany de ozy hoe zay tsy reraka zany ary le izy atady dio tsara fa ity ady atao ty ane raha hoe manjaka ny fahalovana manjaka ny fanambakana manjaka ny tsy fahamarinana de inona moa ny dikan'izany inona ny ady atao amin'izany ady amin'ny ratsy zany ka rehefa hoe miady amin'ny ratsy zany ny olombelona mety fitaovana ihany mibitsibitsika le asan-demony zany de demony bitsibitsika alaify ty ahodony ty volo ty tokony atao ato ampiasaina amin'ity aza atao ao fa ampiasao kely aloha tsaingo kely aloha de atao very ty atao ve zao asa miady amin'ny ratsy ka izany de mila isanandro hay marina zany ozy le ramatoa zay zany le izy ka itsika eto dia eo ny filazana ny zava-misy fa eo ihany koa ny fampahiratana ny mason'izay mbola mikipikipy zay mason'izay mbola tsy tena mahita tsara 3 sy 4 ihany koa raha ny lalam-pandrenana de tao mpifidianana zay aloha ny calendrier fa zay hoe mieritreritra any ambadika any atao an'izao zany mbola zavatra hafa zany de ho hitantsika eo fa tsika tsy maintsy miatrika eny ary efa eto akaiko eto ny eo anivon'ny comtim sabotsina mehana ny secrétaire général mihitsy no tonga eto ramatoa razanak'olona Julia
merabanao madame Julia dia omenanao avy hatrany ny fitenenana tratry ny taona aloha. Ie, saotra betsaka Andriamatory iny dia miarabanao ihany koa amin'izao taona vaovao izao dia mirary ny sosiny tsara ho anao. Dia eto aoriana somary anararoatra kely iarabany Andriamatoa filoha teo aloha Mary Karavalomanana sy ny fianakaviany nahatratra an'izao taona vaovao izao. Dia miaraba ihany koa ny vahoaka rehetra na ny eto toerana na ny any ivelany. Engane mba hitondra soa fanambinana, fahombiazana ho antsika ity taona vaovao ity. Iny ary hiditra amin'ny votoatintsika Julia izay atsivony ihany moa fa sekretera général ny Comtim. Comtim Sapotsina Mena. Comtim ao amin'ny Sapotsina Mena zany, commune Sapotsina Mena. Eny aminay zany, eny amintsika zany. Ka vao manomboka ny taona dia efa mietsika ny Comtim Sapotsina Mena, tsy misy ny andraso ny fotoana mandeha. Inona ny tile-ketrehanareo zany amin'ny Sabotsy 14 Janoary 2024 avy zao ity tonga dia anao sehatra. Mikarakara fifirimbe zany Comtim Sapotsina Mena. Izay tarihany solombavam-bahoaka député Jery Andriambolaina sy ny Distim. Dia entana zany ny mponina Sapotsina Mena sy manodidina amin'io fifirimbe io mba ho tonga hanatrika an'io satria zava-dehibe zany ny fahatongavantsika ao. Amin'ny roviana ilay izy dia ahoana aiza sy ny sisa ny fandaminana. Sabotsy 14 Janoary toerana zany dia ao amin'ny Masika Sapotsina Mena. Masika eo tapotsena mihitsy zany dia eo amin'ny devant-ny polisy eo zany ny repère-ny toerana eo Masika. Manomboka firy izy io moa? Manomboka amin'ny folo ora zany ny fahatongavany. Dia hono ny Sapotsina Mena ohatra midadasika be fokotany firy moa zany izy io dia ahoana ny fandaminana ny fokotany eo amin'ny ity fotoana ity. Sapotsina Mena tena midadasika tokoa. Misy fokotany eo amin'ny 17 ao zany Sapotsina Mena. Ie. Dia eo ny mahatonga anay hoe tonga aty amin'ny MBS mihitsy izay mandefa an'ilay filazana zany mba haheno daholo ny fokotany 17. Ny tiako Madagasikara misy maromaro misy ny vehivavy, misy ny rehetrarehetra ny tanora sy ny sisa manao ny fandaminana an'ireny miainga any amin'ny fokotim sy titsina tonga dia hoe Comtim. Miainga any amin'ny fokotany mihitsy zany ny fanetananay amin'izao satria na ny jeune team, ny femme team, eny amin'ny fokotima rehetra eny zany dia tanina mihitsy mba ho tonga amin'ny fifirimbe amin'ny Sabotsy io. Tia zany hoe tia Madagasikara fa misy ihany mieritreritra, misy vehivavy, misy tanora, misy olon-tsotra fotsiny zao tsy tia misy fa mba hanararoatra izy zany amin'ny hoe tena ohatra ny team ihany ny lakile an'ity fireneny ity mba ho avy eo zay sisa ahoana ny fandraisana akoatra ny efa team zany satria mety misy ny olona amin'io izy vao tena reza lahatra hoe anao team na ianao zany mantsy satria zany izy Sapotsina Mena. Ie, marina mihitsy n'izay betsaka zany ny atreto ny hoe tsy nanaraka izy hatramin'izay hoe mbola teny amin'ny sisiny teny tsy team fa amin'izao zany tena miresaka aminay nanomboka hoe mahatsapa amin'izay zany hoe tena hoe ny team ihany tena hoe tompon'ny lakile atreto. Eny ary mitoy ihany moa zany tsika fanetananao ary satria mbola misy namana anankiray Ray aman-dreny avy ny Sapotsina Mena mbola hitondra fanentanana ihany koa amin'ny resaka lisy-pifidianana io dia omenanao raha sehatra amin'izay le amin'ny Sapotsy zay aloha. Ie, manentana ny mponina Sapotsina Mena sy manodidina zany ao anatin'ny fokotany 17. Manentana antsika mba ho tonga amin'io fifirimbe io satria zava-dehibe no fahatongavantsika ao. Na tiako Madagasikara tsika na iza rehefa vonintsika hiaraka amin'ny tiako Madagasikara dia tsy mialon-javy izay fa vonina foana izay miaraka aminareo dia tanintsika ho tonga maro ao amin'ny fotoana io. Masika amin'ny 14 Janoary Sabotsy io Ie, Sabotsy ny andro amin'ny 10 maraina.
eny ary soratsika razanak'olona Julia zay sekretera jeneralin'ny komitima zany sabotsina mena nitondra n'izay fanazavana sy fanetanana izay fotoan-dehibe tokoa ny eny sabotsina mena zany amin'ny sabotsy zao zany amin'ny sabotsy zao mihitsiny io amin'ny sabotsy zao ao amin'ny kolejy Masaka manomboka amin'ny 10 maraina zany fivoriam-be mihitsy io tena fionam-be mihitsy io karakarainy ny tiako Madagasikara eny amin'izany ny commune tiako commune ny sabotsina mena zany zay ahitana fokotany 710 ao amin'izay hoe commune sabotsina mena izay dia misaotra ny madame Julia. Makasitraka tompoko. Eny ary mandalana renao. Eny ary dia amin'itoy ihany ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Madame mbola hijanona kely ao sabotsina menao isika satria eo zany ny fionambean'ny tiako Madagasikara amin'ny sabotsy ho avy zao ao amin'ny kolejy Masaka manomboka amin'ny 10 maraina fa ao anatin'ny raharaham-pirenena ihany koa araka ny nambara teo ny hoe taona 13 sy 20 dia atao mpifidianana tsy maintsy miatrika an'izany ary miomana amin'izany ary efa ao anatiny mihitsy tsika zany zao amin'ny hoe fiomanana sy ny sisa raha vao miresaka hoe fifidianana dia tsy maintsy eo ny lisy mpifidianana misy ny andraikitra ny tsirairay amin'izy io zany ka eto indrindra ny ray aman-dreny Andriamatoa Ramangasona Michel zay eo anivon'ny komitima sabotsina mena ihany koa izy sabotsina mena moa zany resaka fa masahana ny Madagasikara mihitsy zay hoe fifidianana zay faly miarabanao tompoko aloha Andriamatoa Ramangason Michel komitima sabotsina mena natratra ny taona. Tena mafimafy kely eny ary hiditra amin'ny votoatantsika resaka lisy mpifidianana manahoana ny fahitanao aloha zany amin'ny ankapobeny amin'ny hoe fisoratana anarana sy ny sisa hatreto aloha zay mbola ny tariny tompon'andraikitra hatramin'ny 1 janoary ity raharaha ty. Miaraban'ny sabotsina mena rehetrarehetra zany dia manentana antsika vahoaka rehetrarehetra mba hijery ny lisy mpifidianana any amin'ny fokotany izay misy antsika 710 ka jery eo ny anarana sy ny rehetrarehetra izay mbola tsy eo dia mba maniry mba tongavana samy mijery ny azy eo. Raha ny filazana loatra amin'izay dia hoe tapitra ny 13 Desambra le izy fa ny teny indray zany ny tompon'andraikitra eto amin'ny firenena mikarakara fifidianana hitarina hatramin'ny 13 Janoary. Manoana ny situation hatramin'izao aloha raha ny sabotsina mena. Raha resaka sabotsina mena aloha zao dia ohatra mahatao hoe misy ihany ny tokony aina sady efa ohatra masotosoto daholo ihany le vahoaka. Masotosoto ny vahoaka fa ho an'le olona mbola tsy ao anatin'le sehatra satria zao mantsy za zao tamin'ny maraina nisy mpivady zay niona tamiko dia teny izy mivady hoe zay ozy izy ao sabotsina menao tsy mbola nandalo tany aminay ny mpanisa. Dia ahoana ma zany mbola tsisy tonga ozy so dia tsy taonareo sy sisa mbola tsisy tonga mihitsy soatran'izay dia mbola mijery aloha dia hoe anara-maso any amin'ny fokotany sy ny sisany dia inona ny fanamafizanao zany fanetana ho an'ireo olona zay mbola tsy vao tafiditra ao anatiny mihitsy. Tena betsaka ny marina ny olona miteny izay fa tena izay ankoatran'izay efa mba hoe voasoratra zany amin'le tongava amin'ny soratra sady mijery tsara ao fa betsaka mihitsy ny olona fa midena taraina mihitsy mbola tsy manandalo taty aloha ny mpanoratra sy ny karazany izy izy. Dia akoatrany hoe mbola tsy nandalo inona fanetana an'le olona hoe mandala makany fokotany sa hoe ahoana makanesany amin'ny fokotany mijery eo fa miandry anareo fokotany inona to dia jerenao dodolo ny rehetrarehetra zay tokony atao rehetra. Inona moa ny tena hoe foto-kevitra lehibe zany amin'ny hoe tena hoe ao anaty lisy mpifidianana le anarana aloha zay averimberina ihany ianao inona ny tena zava-dehibe amin'le izy. Ny zava-dehibe ale izy mba hoe olona fidy zany mba ara-dalàna mangarahara sady amin'izay mba zasiany ny olona ny rehetrarehetra fa tena loto dia samy fidy tsara ny tena izy zay. Dia akoatrany hoe ao ny anarana ny taloha reny koa mantsy nisy le hoe maty mbola soratany zala ao ny anarana sy sisa ao anatin'le fanaraha-maso daholo zany ka zay mihitsy ny anarahana maso azy amin'izany hoe maty sy ny karazany ny olona ny fokotany hafa to mifindra maninona dia mbola sady any amin'ny lasa mifidy indroa intelo ny sasany ka zay ny tsara anarahana samy anara-maso an'izany dodolo fa zoantsika zany. Eny ary teny ray aman-dreny farany satria zava-dehibe zay Andriamatoa Ramangason Michel komitima sabotsina mena amin'izay fanentanana izay.
Zay zany fa de efa tonga jereo zay de zami manetana de teneny dodoro zay olona varimbarina ataoko amin'ny mba hijery ny anarana sy ny anina any amin'ny fokotany zay misy any teny miaingisa tokantrano miaisika tokantrano. ianao zao tonga de ianao no anontaniko firy ny ao an-trano firynareo no mifidy raha ny tokony ho izy sy ny sisa zay zao eo amin'ny 5 eo mifidy eo amin'ny tokantrano. de nanahoana aloha ny ianareo nanahoana aloha ny efa voasoratra sa ahoana ny fanarama voasoratra mihitsy nke tsy misy diso tsy misy. eny ary saotra ny ray aman-dreny raha zanak'olona Julia zay Ramangason Michel tondra zay fanazavan'zay raha zanak'olona Julia moa zany Esien Comtim Sabotsiramena re matora Ramangason Michel Comtim Sabotsiramena tondra n'zany fanetanana sy ny fanazavana izay dia homendalana ianao tompo koa izany no resahana zany amin'izao voalohan'ny taona 2024 zao de misy antony satria taona hiatrehana fifidianana le izy io zany tsy resaka fotsiny hoe manidina fotsiny fa resaka lehibe ary tsy maintsy hatrehana izany fifidianana izany ny calendrier aloha de calendrier misy miteny any hoe za hoe hitariny sy ny sisa calendrier aloha de calendrier satria lalam-panorenana no miteny an'izay mazava tsara ny lasainy lalam-panorenana raha ny resaka hoe taom-pifidianana izany hatrehana amin'ity 2024 ity ny resaka mandeha mahamaika ny olona matetika rehefa hoe taom-pifidianana de inona ny lazainy ilatsaka ianina sa tsy ilatsaka ary ranona hono mba manahoana ohatrany efa metsiketsika ohatrany ary ianina iny ve ilatsaka ihany sa ahoana zany no mamaika fa mialohan zany rehetrarehetra zany aloha manahoana le tokotany be an'lay fikarakarana an'lay fifidianana manahoana le tokotany be amin'izao 2024 izao tamin'ny 2024 iny ene fa mipotra ero ny fanamariana maro samihafa any amin'ny resaka lisy-pifidianana ka io aloha mifototra io resaka lisy-pifidianana io any amin'ny nahatra any amin'ny hoe fanendrena tompona andraikitra azy de fa betsaka ny resabe kanefa moa zany le fifidianana hoe ho atao dia miaraha mahita hoe iza no miezaka manaraka ny lalàna velona iza no mieritreritra any ambadika any hoe rehefa tsy mety amin'ny tena metimety amintsika ty de ndeha atao an'zao atao daholo ty ketriketrika any ambadika rehetrarehetra anyty fa ny zavatra lehibe aloha tsotra iaraha mahita de hoe 2024 taonan'ny fifidianana zay aloha ny calendrier zay no voasoratra hatreto ary lazain'ny lalam-panorenana hatreto zany raha hoe ny resaka hoe tiako Madagasikara ny mpanohatra ny RMDM vondrona panorama sisa reo ne miezaka foana manaraka ny lalàna velona miezaka foana fa ny any ambadika any ny kajy politika no mamaika azy ary ny hoe ny hoe rehefa hoe vaovao ny taona de ianao zany tsy maintsy miezaka ihany koa manaraka an'izay taona vaovao zay amin'ny hoe fandraisana andraikitra indrindrandrindra hoe taom-pifidianana nisy teny zay nataony président Marc Ravalomanana tena hoe nanohana mihitsy nanohana ny maro nanohana ny foniny maro izay fehezanteny nataony président Marc Ravalomanana zay tamin'ny fiarabanina tamin'ny taona vaovao zany teny faravohatra inona le fehezanteny nyteneniny zao ny teneniny hoe ny andro rehetra mbola iainako ny men'Andriamanitra aho izy amin'ny président Marc Ravalomanana dia anom-poko ny firenena hitondrako izay azo atao rehetra entina ampandroso ny fireneko Madagasikara io tena lalina zany ary tena mavesa-danja zany hoe ny andro rehetra zay mbola iainana omen'Andriamanitra dia anompona ny firenena hikarakarana ny vahoaka malagasy zany no nyteneniny président Marc Ravalomanana fa raha manana toe-tsaina ohatran'izany daholo ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny firenena tonga de foana mifantrana na directeur izy na mpanolotsaina izy na andraikitrinina sahany any amin'izay toerana misy azy any manana zany toe-tsaina zany de tena hoe vetivety dia mandroso i Madagasikara
fa ny any sasany tsy zany fa hoe asa ny andro iainako manaraka sy mbola omen'Andriamanitra azy zay fotoana mbola ezako de hinanana aloha satria mandalo ty toeran'ity zay toerana misy azy any moa zany samy manan'izay azy any misy manana toe-tsaina an'izany ary na hoe tsy eo amin'ny raharam-pirenena fa any amina sehatra fa reny anaty fiarahamonina any de iaty indray aloha mandalo ty ry zalahy fa de ataovy zay mety samy mikarakara tena zay le hoe samy mikarakara vatan'izay ao anaty parenthèse misy dikan'izay fa mba manaova ohatran'ny président Marc Ravalomanana zany hoe ny andro iainako manaraka izao de anompoana ny firenena raha samy manana toe-tsaina ohatran'izany daholo dia mandroso Madagasikara kity zany zao ny 1 euro efa ohatrinona efa kely sisa de tonga hatrany amin'ny 10,000 ariary 25,000 francs kely sisa ny 1 euro de inona zany mba misy ve zany fetretana hoe manahoany ty fiainam-pireneny ity nefa ny vola hoy ny malagasy no ozatra amin'ny fiainana tsika nefa tezitra tsika rehefa teneniny any velany eny hoe vola gasy vola baoritra tezitra tsika ka raha izao ny zava-misy tena baoritra le izy samy hoe ahoana zany no iatrehana n'lay raha ny firenena zany ve de ho avela fotsiny amin'izao fa maro moa zahatra ny teneniny fanirina zafy manantany teo fa dia tsy maintsy ambaratsika izany rehetra any eny ary namana fanirina zafy manantany mbola maromaro ny sujet zany zay ao resahany eo mbola avy ankeo tatamboty efa fa manao chauffement ndao ndray ary zatsisy etona aloha zany tsika rina de mitondra ny teny fialantsiny avy any amin'ny député Fetra Ralamozafimbololona zay filohan'ny volona parlementaire ny antokotiko Madagasikara izy raha teo dia solomam-bahoaka voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahadimy de nampita ny teny fialantsiny satria efa any ampamitany adidy amanandraikitra reo solomam-bahoaka antokotiko Madagasikara manao terrain ary lavitra de napita an'izay teny fialantsiny zay satria manana anjara amin'ny fanio-kevitra izy rehefa larby de efa napita an'izay moa zany fa rehefa eny an-dalana eny de mampita ny vaovao avy any amin'ny député Fetra itsika sy ireo solomam-bahoaka zay miaradiany amin'izao fotoana izao satria betsaka reo fandaram-potoana ny antokotiko Madagasikara tontomboty efa nambara teo fa hiaraka amintsika eto fa mialohany zay adevitra zay angamba ny rina de tairitsika misy ty resaky ty ny amin'ny hoe aiza ho aiza na nahoana ny efarany ilay voalaza zany fa firetana ndekaleka zay misy an'ilay hoe transformateur may tany amin'ny volana janoary 2024 eritaona tahaka izao zany de nidina tany le filoham-pirenena de niteniny amin'ny hoe tsy firetana tsotra io fa nisy nanapoaka de nisy fanambazana vola be mo amin'ny hoe zay mahita ny nanapoaka ny gropy tany andekaleka zany fa mandraky ty ny androany rina tsy hita le raharaha de me mitombo isan'andranandro ary me mangidy amin'ny vahoaka malagasy ilay délestage iainantsika kehitriny ary me mipoaka andro amanalina le olana anaty ao anatin'ny orinasa jirama de nefa rany tao arinan'iny zavatra nitranginy de ny mafy ny délestage na de niezaka ny nano famonoanafo tamina lafin-javatra kely tsy de makaiza loatra ary ambaratsika fa asa normal na be ny tanàna na sefoko tany ary na olotsotra ary mahavita mame sy mizara cobra lapadera ty zany ny ataon'ny leonivon'ny angovo hoe tena asa goavana velo rano faharoa n'le filohan'ny repoblika satria fatany fa tsy manana asa izy fatany fa tsy mahavaha le olana anatin'le jirama azy ary tsy manana vahaolana ihany koa izy ho an'ny tontolon'ny angovo ho an'ny eto Madagasikara satria ny angovo tsy jerama rery fa rano ao anatiny ny gazy ao anatiny ny solika ao anatin' zany resantsika rehetrarehetra zany satria mbola ao anatin'ny département an'le ministèran'ny angovo zany fa raha miresaka jerama antsika de hoe aketo aloha zany de tahaka ny adevitra rehetrarehetra mitovy fanadihadiana fa tsisy dikany hatraty satria no velom'le filoham-pirenena le afo tamin'izany fotoanany zany na de efa nisy ny teny aza ny tatanatony jirama hoe no forsena na alefany io hoe tamin'ny farany taona nisy fanazavana teknika misy fanazavana lasa sotraza le izy ambony be zay tsy zakan'le masinina intsony de voateriny rehatra le izy fa le filoham-pirenena tsy nanaiky an'izany fa lazay fa nisy nanapoaka io
hatram'izao l izy nisy nanapoka tsy hita l izy avoay le fanady adiny e ray zay faro nisy adevitra marobe samy hafa nitranga teo anivon'ny orinasa jirama io ny amin'ny fitantanana tsy mahomby misy olona antoriana teny vompak teny vombianko sy ny sisa ary tany amin'ny faraparan'ny volana novambra de nisy famoahana didy fampisamborana navoaka ny teo anivon'ny Paul anti corruption na ny paka zay talie telo teo anivon'ny orinasa jirama no namoahana izay didy fampisamborana izay ary nokaroina fa mandraky ty ny androany tsy mbola naharentsika hoe aza ho aiza koa momba an'izany raha hafa nalefa teny anivon'ny paka dia nisy tale telo hafa no nihinana no telo nidoboka taoriny fiainona azy ireo zay misy manodidina 5 no nionona teny anivon'ny paka tamin'ny novambra 2024 daholo trangan'izany rehetrarehetrany zany hoe nisy raharaha-bola tsy mazava tao ary tsisy fampidirana amin'ilay prime de performance mbola adevitra hafa zany fa zay raharaha zay hoe nisy taletelo nidoboka zay dia adevitra hafa zany fa aiza moa le izy am'izao fotoana zao fa zavatra hafa indray no hitantsika eo anivon'ny orinasa jirama nanao tombona tsy hitanao makaiza zany de menimenina ny olona fa ino reto mpitatana marobe eo anivon'ny jirama reto de nitabataba ny olona fa ahoany reto trangan-javatra miseho eo anivon'ny jirama reto indrindra fanendrena directeur maro de maro any amin'ny 3 isagny nefa ny jirama efa oborona fahity am'izao fotoana zao ny jirama efa tsy mahavelo tena am'izao fotoana zao ny jirama efa tsy mahavita entretien ntsony am'izao fotoana zao na manenjika depanazy ary tsy vita n'le orinasa jirama ny volam-panjakana na ny apahany vola betsaka ao anatin'le volam-panjakana dia lasa any amin'ny jirama avokoa manao subvention asa na ny latsahan'ny fanahy masina le tompon'andraikitra ny gouvernement tapanao eo émission isan-kerinandro iny ny amina hoe ekena fa tsy tratra le délestage mba ny aika izy tamin'ny fandarana le tsy ho tompotra amin'io ka nareo ny natiambo hoe miala maizy ny dira mazava hitondra fahazavana teny amin'ny collision malengarajoel nisy nampiasontsika telo volana fa rehefa tongonareo ka hitanareo ka amafy n'ilay famelomana n'le orinasa jirama tsy possible aleia fanafonana le délestage de asa ho isika na ny latsahan'ny fanahy masina fa voatery nanaikinaiky ohatry ny tsy fidin'izany nanova langazy reto olo reto début an'ny na fiandohan'ny taona zao satria afa mitsy le langazy na enona azy misy olona tena mpanohana le raha matobe mpanohana le milaza fa imbécile le milaza hoe anay zao ny fitondrana niova ny langazy na any amin'ny publication ihany eny ka aleo mba mifampizara fitiavana aleo mba tsy mifananina aloha fa mba manomboka ny taona mba ohatran'izao aloha miova daholo ny langaziny izy menakafo satria fatana fa enjery ty fanjakany ty enjera tytsika tenenina de zao tsy ao an-tanantsony io mazava ny teny pasteur Edouard amarana mahampanohatra azy ny RMDM mary hitondra fanjakana tsoatsy mazava ngeny atsika e zay voalaza ny lalam-pandroeny nandresahantsika eto hiatrika fifidianantsika ka manova langazy le olona lasa ohatry ny olona tsaratsara fanahy zany le olona mivatravatra teo aloha lasa ohatry ny olona malefalefa mpitenena zany le olona niavinavina teo aloha le olona tsy nifidy vavavoaka ohatry ny olona mifidifidy vavavoaka zany tampoka zany zava-misy eto Madagasikara am'izao de raha iverenantsika le orinasa jirama de tsika mametraka fanontaniana mihitsy hoe aiza le fanadiadiana fa maninona ny nalaky nivoaka 31 décembre Mahelanto Manandafy ny ampitsoniny efa misy didy fampisamborona Mahelanto Manandafy efa gejay Mahelanto Manandafy maninona ny gejaina mafy Roli Mercia zay hitaraina am'izao fotoana zao fa tsy salama any Amponja nefa misy afera maro be mandendeha any fanodikodona mbola 52 milliards d'ariary nambaran'izy hoe aizy reny am'izao fotoana zao izany nandrapaka an'izany ny volan'ny Covid-19 efa nambarany audit ny Cour des comptes
ny SMMC, ny CNAPS, ny ACM, ny Secren, ny Croma. Marobe resantsika amin'izao fotoana izao. Mbola tsy resaka zavatra ray fa mbola te hiresaka zavatra ao ministera amponinao satria misy fitakiana mandeha amin'izao fotoana izao. Ho resahako zay fa mandamy mazy io. Resaka rivodoza batsy iray sy ny sisa tany izay raha fahazoko tsara satria mbola eo ampanaovana an'ilay investigation na vaovao tsika amin'izao fotoana izao. Fiaraha miasa tamin'ny mpiara-miombonantoka. Dia aiza daholo ny fanadihadiana mandeha amin'izao fotoana izao. Tena betsaka ny vola very eto Madagasikara. Dia inona ny antony mahatonga antsika mitotongana amin'izao fotoana izao? Ka raha efa io potika io ve ny orinasa JIRAMA dia mbola tokony misy fanenjena tsy latsaky ny zato mandeha amin'izao fotoana izao anatin'izany orinasa JIRAMA zany. Dia aiza le taletelo tadiavina? Eto an-tanindrazana ireo salasany ivelany. Nisy filazana fa voasoritra tao anatin'ny mpandehan'ny Aerostral ny taleray teo aloha. Mbola raha mozy amin'izao fotoana izao ho resantsika eo zay rehefa avy eo. Fa tsy tonga tena miserana mpiara-manidina. Misy koa vaovao samy hafa miteny manome ny ondrana atsambo kely. Ahoana daholo momba an'izany? Dia tsy hita ny sampam-pitsiklovana malagasy ve? Fa rehefa anentsika anaraka dia any amin'izay lalany raha valomanana ny mpanohatra dia hita ny eo anivon'ny fitandrona filaminana. Fa rehefa itsaroko an'izay velona fa nanao tsy mety tao anatin'izao fitondràn izao, indrindra ireo niaran'ny saika niaran'ny sosialy fitondram-panjakana, dia marisarisa amin'ny fikarohana an'izay ny fitandrona ny filaminana sy ny fitsarana amin'ny akabena. Tsy normal raha ohatra ka misy olona moana IST avis de recherche mandatare nefa tsy hitanao momba azy. Maninona tsy miverina ny fiarakodia ny orinasa JIRAMA nampiasan'le tale teo aloha? Karenjy ohatra. Maninona tsy mirejoindre amin'ny poste an'le chauffeur n'ilay tale teo aloha? Atsika atao zany adevitrany tonton Mota. Satria misy zavatra tsy mazava ao anatin'ny tony fitantanana ny orinasa tony. Mila mazava ohatr'izany tsika e. Aty amin'ny faran'ny volana Novambra mamoaka amin'ny Pâques. Fa misy famoahana didy fampisamborana an'ireo tale telo ireo. Le DGPI par intérim sy ilay tale général teo aloha sy ilay tale ny kabinetra niaraka niasa tamin'ilay tantana teo aloha. Fa maninona? Aty amin'ny volana Desambra aty mbola hitandray le tale généraly mangataka renouvelena hatramin'ny 31 janvier 2023 ny andraiky ny eo anivon'izany orinasa JIRAMA zany. Nefa amoahana didy fampisamborana io tale généraly mpisolotoerana io tany amin'ny volana Novambra tany. Dia zao ny nambarana. Satria nisy nivoaka notina décision numéro 001/CA conseil d'administration zany io /12/2022. Satria fatatsika moa zany ny conseil d'administration no mitantana ny JIRAMA amin'izao fotoana izao rehefa natao le tombana, rehefa mipoaka ny resaka fanadihadiana teny Vompaky sy ny Bianco tsy hita le mpitantana teo aloha mivoaka ilay didy fampisamborana. Dia zao manaikitika atsika ty zahatra nivoaka tao anatin'ny ty noty ty. Tingele noty ty atanantsika ty le izy. Dia zao nambarana ao anatin'le izy. Noty aloha zany adina décision io mazava be. Objet nomination na personnel d'encadrement. Fa tsika tsy miditra any voaloha fa roa fa telo fa efatra fa dimy tonton Mota fa fahenina ny resantsika manitikitika atsika ty considérant l'absence du directeur général par intérim de la JIRAMA. Considérant hozy izy ny absence zany hoe tsy maheo an'ny tale général mpisolotoerana ny JIRAMA depuis le 7 novembre 2022 renouvelé jusqu'au 31 janvier 2023. No avozina hatramin'ny 31 janvier 2023 à la demande de l'intéressé araka ny fangatahany le voakasika. Izy moa le voakasika le tale général mpisolotoerana. Dans sa
note adressée au président du conseil d'administration en date du 12 décembre 2022. Nanoratra izy zany tany amin'ny PCA zay mitantana ny jirama am'izao taona zao. Mangataka renouvelé hatramin'ny 31 janvier ny tantanana an'le orinasa jirama. Tamin'ny taratasy nosoratany 12 janvier de mivoaka ty notina décision ty tamin'ny 13 décembre faly. Io satria moa zany ty misy nomination ana personnel d'encadrement ty. Diato misy soratra hoe les cas échéants izy les passations des services en bonne et due forme entre les nouveaux et anciens managers devront être faites avant le 15 décembre à 17h. Mila vita alohan'ny 10 décembre midimioro tamin'ny 2024 teo zany. De ahoana mba eritreretanao an'izany amoahana avis de recherche IST mandatare l'état général mpisolotoerana izy ato manoratra renouvelena hatramin'ny 31 janvier. Donc eto zany le olona izy zany name remettre an'le taratasiny ho any amin'ny conseil d'administration mitantana ny jirama am'izao fotoana zao. Hafahafa be zany a. Zay tiako tenena, maninona tsy averina ny fiarakodia raha mbola misy fiarakodia ny orinasa any na zay mety personnel na mbola miratasy any. Tsy sarotra ho an'ny mpanao fanadihadiana no mikaroka an'izany. Fa maninona no aingana manakenda mpanohitra? Maninona aingana ny miazakazaka manenjika andro mamy be? Na mety misy fahadsoana publication mamy be? Fa maninona amina trangan-javatra goavana ohatran'izao? Zay efa misy lalàna satria fomba fitenin'le fanjakana le hoe fanjakana tandalana Madagasikara ka ampiaro ny lalàna. Ho an'ny rehetra izy fa tsy ho an'ny kely na ho an'ny tsy manam-pahefana. Fa inona ny tsy ampiarana an'le lalàna? Ny voiture particulière an'ilay tale général mpisolotoerana ve tsy ananan'ny eo anivon'ny fitandrona filaminana mamantatra? Ny tranony ve tsy hita? Na boribory tany fahadimy na boribory tany hafa na périphérie hafa. Ny fiarakodia ny jirama teo aloha ve tsy hita? Ny mpiara-miasa aminy ny tsy hita ve anaovana fanadihadiana? Fa mahagaga mbola afaka mirenouveler amina handraikitra tahaka izao le olona amoana didy fampisamborana. Zay mbola misy raraha ihany koa miazo anazy eo anivon'ilay paka sy ny bianco. Ary le orinasa amin'io sahirana fa mbola mahagaga antsika tontomota de zao. Mbola itily izy misy fanendrena eo anivon'le orinasa jirama. Tsy latsaky ny zato. Zany hoe any amin'ny 70 mahery ihany ny fanendrena. De zao le izy executive management de misy ny staff CEO senior assistant of administration na zany. De misy senior assistant of cell. De beta be izy ato coordinateur of project delivery unit. Misy an'izany izy ato coordinateur superviseur of internal audit and inspection. Misy an'izany izy ato coordinateur of electricity operation. Misy ny chief. De misy inona koa izy ato vakitsika marobe misy chief beta be izy ato chief. De misy ny water production resaka rano zany production ao. Ny électricité, ny qualité hygiène. Atao teniteny anglisy zay le izy staff and administration. 370 izy ny saina teo. De orinasa efa sahirana io veranga. Efa mivelona amina subvention. Efa tsy afaka miaina ntsony araka ny tokony ho izy. Efa potipotehana le karazana direction. Le asa rehetrarehetra ho aminy efa mijaly le mpiasa. De mbola misy nomination na olona zato latsaka kely ao anatin'izany orinasa zany. Mivoaka amin'ny alalan'ny tony note de décision tony. Dahoana zany? Fanapotehana orinasa ny zany e. Na senior resahanao araka le fomba fanaovana nomination na coordinateur io na chief io zay fomba itenena anazy ohatran'ny équivalent na directeur daholo zany rehetrarehetra zany. Zay no tondratsika lafim-panadihadiana voalohany.
satria isika sary-piaro amin'ity orinasy ity ary nandanitsika fotoana nresahana n'ity orinasy ity fa maninona mbola misy nomination bobaka be oatra zao teo aratsika gaga tam'le évaluation hoe fa hoany reto directeur efo 30 mahery reto tamikeo misy nomination efolo 7 ity zany ny organigramme namoaka an'lay nomination am'le personnel zay cadre itatana lehibe ao anatin'izany orina fajirama zany ane zavatra tokony hampiasa saina ho an'ny rehetra zany hoe aiza daholo ny vola ahafahana manodina zany nefa anao réajustement structurel ny jirama ao anatin'le améliorer ozy sa performance organisationnelle na tiana na tsy tiana rehefa anao réajustement tsy maintsy ny kitapom-bola ny jirama sy ny fomba fahamoam-bola ny jirama tsy maintsy jerenaingana aloha resaka austérité zany fitsitsiny zany vo mainka anampitomboana le izy tontomota miarabatra tsy ny taona dia miaraba ny daolo be ireo manaraka izao fandarana miara-manonja izao eto amin'ny MBS sy ny radio Mada miaraba ireo mpanao tsy lazaina rehetra teknisianina ny ambadika any miaraba anareo na ny eto an-toerana na ny any ampitan-dranomasina manaraka izao fandarana izao dia ho tahin'ny tompo daholo tsika rehetra ny resaka jirama faniry teo zay vo azoko ny zavatra mitranga amiko ry faniry ny zavatra mitranga amiko re olona amin'ny resaka jirama dia tamin'ny alaka misy tamin'ny firy moa androany 11 tamin'ny 4 sa 5 janvier no nahazo facture électronique nalefa ny jirama zay indray no zay avy nahazo an'izany hatry ny ainana facture électronique dia zao hoe ny rano zao ny totaliny ny jiro zao tonga dia ny montant ny zavatra ho alono ataony fa tsy misy hoe zao ny laninao na zao ny laninao facture io lazainy fa nanomboka 1er janvier 2023 hatramin'ny 31 janvier 2023 dozy aingana loatra ndraiky io samy fiasan'ny jirama tsy mbola namaly an'lizy mantsy fa saika ataoko hoe mba ataovy sérieux zalahy fa tsy nisy hoe estimation nataony hoe zao ny consommation anao na zao tsy nisy an'izay fa tonga de hoe zao ny montant ny rano 1er au 31 janvier zao ny montant ny jiro 1er au 30 ay niova daholo zany reto mpitantana ato amin'le jirama dia ohatran'ny fahafantarako azy mamaky an'izao mantsy faniry zany raha ny lecturako an'lizy fananina natao teny anglisy io mba tsy de arahan'le olona malagasy tsotra an'le zavatra mitranga fa maninona reo olona reo manaitsy dia zao hoe fahafantarako azy fijeriko azy dia ohatran'ny hoe zavatra efa anyty ve tsy dia aloha mba haka kely dia ohatra zay zany no anekerina io fantatra fa tsy zao mihitsy tsy hoe ampitomboana ho avo firy eny ny mpitantana dia androso le société tsy hoe ny tsy fahampin'ny mpitantana nge no na osaosan'io jirama io tsy zay fa mividy amin'ny karana ianao lafo dia amidinao amin'ny mpanjifa mora ahoana moa tsy ho faty antoko ianao ary nefa le karana koa amin'izay tsy hoe zay lanina ampiasainao tamin'le orinasan'le karana mamokatra herinaratra ny vidinao fa vidinao daholo ny kapasiteny araky ny tokony ho izy raha maty antoko any jirama dia miezaka mba mitondra fanovana dia manao an'ity fomba hafahafa rehetra ty style dia atao amin'ny teny anglisy hoe CEO chief executive officer zay zany DG dia ny staff momba an'izao sy ny etsetra coordonnateur ny amena titre kely daholo le olona dia le olona manaiky satria fantana zavatra efa hafahafa ty ve tsy mba haka kely ohatra zay ange dia rehefa aveo reny matetika misy olona moa manetry tena amin'ireny olona ireny hoe tsy fidino hafa rehefa tsy manaiky eto ange dia roandry zalahy ohatra zany fa misy ny olona dia mananina n'izy hoe mba hanina kely dia izy indray no mafana fo be milaza hoe tena amela mafy mihitsy zay amin'izao fa dia ohatra zay ty jirama ty re olona tsy misy azotsika fomba fitantanana an'ity orinasa jirama ty
fa tsy fantatry fa tsy za rery mahazo ny facture électronique io a eto Antananarivo any amin'ny faritany ko mety misy a fa olona marobe fa de tsy fantadozy aho hoe tena efa tsisy vola ntsony zany ato a fa zavatra mbola valala any an-danitra de asitsiry zavatra mbola tsy ny consomena akory ny apa-telo ny apa-efany a de efa takiana vola aminao ary tsy misy fanamarinana ny zavatra laninao zay le zavatra mitranga amin'ny jirama fa de mba lazaiko amin'ny faniry fotsiny moa le izy hoe hafahafa tokoa ngery faniry fandehan'ity jirama ty fa ny zavatra henoko ary ny telefonen'ny olona de misy mpitantanao amin'ny jirama nge ozy niangona taty Paris tamin'ny laty de teneko amin'ny faniry gago faniry de izy tsy teny mo hoe iza le olona sy netsetra fa le olona koa amin'izay tomobile misy soratra hoe nasiany soratra angamba sa anazy sa aniza hoe malagasy de gaga ianao fa nga io olona io tsy ohatran'izao de zany ny zavatra mitrangeto tafapirisaka ka efa hoe niangona ary zao nge zay mihitsy ny tenen'ny olona ary faniry hoe inona ny tenen'ny olona ireto olona reto anisany moa le olona any Paris nande niangona zany sady tsy menatra nefa nanao kaparanjo zay ny fomba itenenana azy de tsy mba menatra kory hoe miafinafina tsy any amin'le hoe fiangonana kelikely ohatrany hoe any Montrouge na any Cansan izy niangona fa tany Sosa namono tenenao ao Sosa ny tena be deaibe gasy indrindra lio akilan'ny komisaria de zay de gaga ny olona zany ny fiainany jirama zao de zay nahazo UST sa ombay mitady zay angamba lizy hoe ombay mitady ty le olona anoany ka tsika miresaka ohatran'izao mihitsy satria misy zavatra mahavariana antsika ihany izy hoe ahoana moa ny olona hanovana fikaroana hanovana didy fampisamborana de mbola ekena ny fanalava-potoana ahafahany tata zany hoe mbola mpitatana izy par intérim jusqu'à hatramin'ny 31 janvier araka ty taratasy eo am-pelantanantsika ty magaga atsika le izy magaga le izy satria tsika tsy miteny hoe meloko ale olona fa misy atota taratasy hiatsona azy tokony hianona azy hitondrany valiteny tsy mipotra izy fanazavana tsy hita izy io zany mampametra-panontaniana ny aminy hoe fa nga mbola zoy fieren'ny olona tsy milamindamina ny orinasa jirama zay mihitsy le izy ka le olona nge tsy milamy mara-pitantanany fa maninona mbola afaka menandraikitra anatin'izany andraikitra any de gaga ihany tsika tsika hafahafa ihany lafin-javatra tahakan'izao fa bon resantsika zay tontomota alohan'ny idirantsika raha mbola misy anampinazy zay vao satria tsy pihan'ny faniry nataon'ny faniry en relief le izy hoe niasany mbola mitoy hatramin'ny 31 janvier 2023 le olona zany ange zany raha niangona tany Paris tsy hoe nandeha izy na niala na naninona fa tena mbola ao anatin'ny asany izy zany de mbola mahazo ny tombony rehetra amin'izany rehetra zany ny fiara sy ny sisa mbola aperinasa zany le olona fa le zavatra hoe namoana hoe ombay mitady diso mihitsy zany le hoe ombay mitady fa raha tianao ty de hoe mbola aperinasa le olona fa na ohatra ary any Washington izy na any Dubai izy na any ananina mbola aperinasa izy tsisy mahadiso azy zany zay raha izay zavatra nambarany faniry azy zay fa na izany na tsy zany fahagagana daholo ny fifanoherana zavatra mivoaka ataon'ity fitondram-panjakany ty ny tena mahagaga am'izao zavatra miseho zao amin'ny lafiny ray izy miseho hoe tena entitra be eo am'le fanaraha-maso ny zavatra mitranga de manao hoe mialy ihany na midany nisy ka tale anankitelo na totra ny samborona sa ahoana ohatrohatran'izay nanaovana arrestation te ampiseho izy hoe tena entitra am'le fanaraha-maso de namoana anina indray na anao tsy mahazo mivoaka sy ny etsetra amin'ny lafiny ray nefa tohizana ihany ny asan'le olona ka le fifanoherany zavatra aseho ohatr'izay zay ny tena mahagaga ary tsy eo amin'ny jirama ihany moa zavatra mitranga ohatran'izany
no miseho fa eto amin'ny fiainam-pirenena maro samy hafa mihitsy a ka de mba mahalasa saina ihany ny zavatra oatra zao. iny ara tontomota tamin'ny farantaona teo a naoraka be ny adevitra zany mialohan'ny farantaona nametram-pialany tsy nametram-pialany nametram-pialany tsy nametram-pialany de mbola narovan'le olona miaradia am'le fitondrana l izy hoe tsy nametram-pialana mbany gouverneur amin'ny banque centrale goavambe manko ty adevitra resantsika ty fa ny cadeau zany a ho an'ny fiandohan'ny taona dia ny akena ny fametram-pialana ny gouverneur amin'ny banque centrale araka ny communication fanjakana zany hoe nametram-pialana izy zany fa mbola nydinidiniana teo fa famonoana afo mpitondra fanjakana moa sy nympanoana azy de hoe tsy nametram-pialana izy misy olona tena akaiky de akaiky mihitsy an'le mpitondra fanjakana moa manana ndraikitra de namoaka mihitsy publication tamin'ny Facebook tsy nametram-pialana izy tamin'ny fotoana ny sin'zay adevitra be zay fa voaporofo na miporofo ny vampitaona l izy tsy diso ny vaovao rehetra mivoaka ny amin'ny hoe nametram-pialana ny olona fa ny valide ny tateanivon'ny fitondram-panjakana l izy tato amin'ny exécutif dia tampoka teo nisy fanendrena ny gouverneur amin'ny banque centrale zay zany cadeau bonani tsy any am'izay tsonytsika hoe nametram-pialana izy sy ny adevitra tao ambadika zany sy le nanendry reto na de tokony anaovana adevitra ary zany ny amin'ny fomba fiasany eo anivon'ny banque centrale sy ny statut hitondrana sy hitantanana an'zany banque foibe Madagasikara zany satria zany manko no hitarafana ny endriky ny firenena anankiray ny atao hoe banque centrale misy fiandrianana lehibe ao anatin'izany tsy vitany manao kirakira rabolo zany tsy hoe fiandrianana ara-toekarena na arabola an'le firenena iray fa lay tena hoe fanjakana n'le fanjakana mihitsy no resahana rehefa miresaka banque centrale raha isika ohatra io ady Ukraine sy Russie io rehefa mipoka ny ady mametraka reo ankivy samihafa ny volony Europiana satria mpikambina ao anatin'ny volony Europiana Russia de mametraka ny ankivy samihafa izy dia miezaka manageja ny kirakira arabola ho an'ny Russia zay afahandre vola mifamezivezy any Rosiana ka tratra ao anatin'izany ny vola zay kirakirainy sy ny toekareny Rosiana anatin'ny sy ivelany ho an'ny Russia zany asadinoina fa misy banque centrale any Rosiana hivelany any Russia fa tratra n'izany endriky ny fanagejana sy ny fahasahiranana ara-pitantanana arabola izany de misy impact amin'ny toekareny Russia le izy fa voalohany indrindra aloha le fiandriana n'ilay Russia ny sahirana ao anatin'izany zay ny tenentsika hoe saripady ny resaka tontolo arabola indrindra ny resaka banque centrale Filoha Marc-Ravalomanana de ny resaka hoe tsy ataotao foana eny fanendrena olona ho gouverneur amin'ny banque centrale fa tampoka teo nahita olona solan'le gouverneur amin'ny banque centrale le fitondrana de ndao apetratsika fa inona moa ny asan'izany banque foibe zany tsy foibe fitehirizam-bola fotsiny zany na mpamoaka sy mpamatsy vola fotsiny zany na hitehirizana volamena sy hitehirizana tahirim-bola vahiny fotsiny zany na hoe istabilisena ny kirakiram-bola anaty amin'ny vola vahiny tsy zany fotsiny fa manana rôle ngeza be zany amin'ny fanodinana ny tontolo ara-toekarena eto Madagasikara zay le hoe mampijoro ny endriky ny repoblika sy ny fiandrianam-pirenena e banque centrale zany ka raha voakitikitika marina hoe misy obligation de réserve ao anatin'izany fa raha voakitikitika lay mpitatana zay manana ndraikitra lehibe babeny ao an-damosiny ao de mampitehikarikaroka le izy hoe fa inona zava-misy ao anatin'ny fitantanana le banque centrale tontomota zay mihitsy ry faniry le olona moa vo hoe nametram-pialany tsy nametram-pialany nametram-pialany farany lasa zany ndray ny mahagagary faniry de ozy hoe fananiny nga gouverneur zay vo nametram-pialany zay mihitsy na amin'ny fomba fijeriko azy satria naninona ny zavatra fantatro ny aina ny oranga io ary tena azoko tsara je comprends hoe no ny toe-pahasalamako de mametram-pialana mbola tsy tapitra amin'ny mandany mantsy de nametram-pialana izy no ny toe-pahasalamany ary rehefa zay no mivoaka
de tsy afaka miresaka tsony ny mpanendry fa de ezana ny manolo azy. De misy moa ny gazety miteny hoe reny ange olona tao anatin'ny fond de portage moa sonapara de avy eo mivadika FNI tamin'ny andron'ny ministra Rarivison. Zany hoe io rafitra FNI tamin'ny andron'ny ministra Rarivison Justin io no lasa fond de portage taty arina. Tatarain'le gazety moa hoe le niverina fa handray 6 milliards de dollars fanjakana tamin'izany tinganina fotsiny zany de nreorganisena ity zavatra ity de le gouverneur teo aloha io lasa mpitantana teo. Tsy nisy moa le vola azo de izy lasa nivadika gouverneur de zao tena mba niezaka raha mise io raha ny zavatra hitako. Nanao appel izy fourniturana volamena ho raisin'ny banque centrale tamin'ny fotoan'androny tany amin'ny 2019 tany zany. Ny société anankifito namaly ny antso zay no agréen'ny banque centrale hamatsy volamena. De efa neken'ny banque centrale io société anankifito io hoe ho raisina hamatsy volamena. Fa inona lavo ny fanjakana malagasy io appel à candidature amina fourniturana volamena io. Tsy nisy fanazavana hafa, tsy nisy fanajanona fotsiny. Inona ny zatra nitranga? Orfanira ny zatra mitranga ange après an'izay de zao hoe 73 kilo volamena tratra tary Afrika Atsimo. 37 kilo tsy fantatro le lanjany fa ohatrohatr'izay tany Comore. 17 kilo 34 kilo tato amin'ny coffre. Ohatrohatr'izay. Zany ny resantsika. Tsy hoe disotsika kory satria zay ny zavatra fantatsika. Fa ny zavatra nivoaka tany amin'ny tatitra de zao hoe tamin'ny 2021 11 tonnes sa 12 tonnes d'or malagasy ny tany a Dubai. Ity gouverneur nametra-pialany ity nanao hoe aleo banque centrale handray volamena am'izay vidiny heverin'ny banque centrale fa tsy mamono an'le mpanao fourniture sy mahatsaratsara ny toe-carré ny économie monétaire moa zany eto Madagasikara. Fa tsy nekena. De nanao plan Sabie. Inona moa le plan Sabie? Tsy misy vola tsony tsy misy vola ao amin'ny trésor malagasy. Normal zany satria maninona nietra ny toe-karena malagasy mihitsy tsy mandeha am'izay izy. Ny akabeazan'ny orinasa ny Tico reny moa tokony mampiditra 4 milliards na katona. Mampatsiahanareo fa ny duty free shop le magasin fividianan'entana amin'ny devise eran'ny Madagasikara na katona no ny antony tsy fantatra. Nefa mba izany ny fomba hikolектena vola ange any aposin'ny olona euro, dollar anina fa rehefa ty izy hoe hividy ranomanitra izy na anina ho atao fanomezana ity ananina ity na Antananarivo na Antsirabe na Tomas na Dego, Tuliara, Morondava sy ny etsetra nanana an'izany daholo fa tonga de nakatona. Ohatrohatra zany ny zavatra mitranga teto de tsy ampy tsony ny etra miditra de lasa makavansa any amin'ny trésor, any amin'ny banque centrale ny trésor. De miimprime vola ny banque centrale zay le plan Sabie de amenan'ny trésor de ampiasain'ny trésor iny. Fa zao atelin'ny toe-karena malagasy iny mandritry ny fotoana kelikely fa milatsaka ny sandan'io vola malagasy io noho izay satria fananam-pirenena tsy mitombo ny aktifan'ny firenena moa zany raha plan comptable tsy mitombo ny masse monétaire eo aminao na ampitombonao dikan'izany miletsy ho azy ny valeuran'le vola mihoatra aminy ka de ny zavatra nijerena teto tamin'ny volana juillet 2022 4100 mampalahelo avy zay faly aloha alefa atao tamin'ny juillet 2022 4100 euro. Manamarika fa tamin'ny 24 février io zao eo 4100 euro. Marina moa fa nisy crise batsika io zay 4100 euro volana juillet aty amin'ny volana septembre
septambra izy a de hitanareo mbola 4000 mbola sy tabitaba kely mbola 4000 any akaikin'le 4100 ihany izy de zao izy telo volana efa bolana tiarina tonga 4800 4900 zany tsika zao en janvier 2023 653 io nalainy faly io tamin'ny fito latsaka fito io nalainy faly io tontomota mialatsika 4900 zay ary zay ny euro tompoko am'izao fotoana zao 1 euro io hitatsika io tontomota de ory vahoaka malagasy ny zavatra ny ainako misy vola fanomezana nalefan'ny olona avy any an-dafy mitovy andro alakamisy sy andro asabotsy de efa tsy mitovy ny valeuran'le vola koa za hoe raha ohatra zao no mitoy efa mihoatra ny 5000 ariary zany ty euro ty any amin'ny farany 31 décembre hatray 31 janvier ay moa zany izy zao androany efa 4900 ny zavatra zay le izy ka inona ny zavatra tiako tenenina miresaka ny hoe gouverneur ny ala sy ny tsy ny ala tena ny hevitra mba hitondra ny sosiny tsara nga gouverneur tsy nekendry zareo ny hevitra no heveriny fa mahapeten'lizy raha nanao an'le nanaiky an'le société anankifito angery zareo hoe amatsy volamena amin'ny banque centrale tsy ohatry zao ange ny zavatra misy atsika fa tsy nekendry zareo de zay no mahatonga manao hoe tsara gaga hoe fa maniny nga gouverneur no zay vao ny ala satria efa tokony taty amin'ny volana oktobra izy zany raha kely satria efa nanomboka ny aingy am'izay le izy vokatry le fanafarana fampiasana planche BBDB de tany izy de efa tokony ny ala fa ny andro taty amin'ny farany taona mihitsy izy vao ny ala mety hoe zay moa amma olona azy fotsiny hoe mba mifanaja tsy de manao an'izany hoe tapitapiko zany fa mba mampilaza melosiny etsetra hoe tsy mety amiko tsony tisiny etsetra de zay vao miala de iny izy aty amin'ny farany taona izy ny hoe hiala noho ny fahasalamana ahoana moa izy ny tsy hiala noho ny fahasalamana ny sainy mihitsy ny mety voadona am'le izy sainy mihitsy ny mety voadona hoe mitsikombakomba am'izao zavatra mitrango zao fa inona ny zavatra mampalahelo ny zavatra mampalahelo de zao ity gouverneur vaovao ve zany vonina anao ny zavatra hafahafa tsy neken'ity gouverneur vaovao ty ho atao sa mahita vahaolana akoatran'ny hitan'le gouverneur teo aloha ity gouverneur vaovao ty ity gouverneur vaovao ty mantsy tsy nanaraka an'le procédure mahazatra hoe ny vice gouverneur sy ny etsetra fa mbola tato am'le hoe fond de portage io ange le fond de portage ange structure natao fotsiny fa tsy fantatra fa tsisy olona hoe tsisy vola ho ampiasainao ny fanjakana raha tsy manam-bola tamin'ny andro ministre Rivson ange fanjakana nanam-bola de zao ny FNI nampiasa zany na tonga an'ireny hoe nanao lalasoa nanao toly nanao izy volan'ny FNI Fonds national d'investissement no ny injecté vola tao anatin'ireny de efa structurana ministera mihitsy no entiny tao zay indrindra ambony ny koan'izany de reny de io gouverneur vaovao io mbola tao anatin'io rafitra io no nalaina satria haute finance mihitsy io structure io mitovy amin'ny fiaro fa ny fiaro moa zany an'ny aro fa manao financial ho an'ny aro izy fa ity fond de portage ty miandry amin'ny pôly tsy misy satria vola tsy misy no atenainao hoe ampiasaina de tao koa ty gouverneur vaovao ty zavatra teneniko fotsiny hoe ny alinga gouverneur teo aloha satria ny solution napetrany hanatsarana ny vola malagasy tsy ny hoe kena nefa ny fanjakana tsy nanolotra hoe zao atao de alohany mijanona fa marary ny sainy isorana izy ary tokony ohatra ho an'ny hafa zany fa ireto hafa reto tiako hafa resahana tompona ndraiky mpanjakana na ministre na prime ministre raha moa efa anaovan'ny olona motion de censure président manavitra azy hoe ajanononareo député fa prime ministre tsy maro tena ohatrany malatsiny ary faniry fa nampimealy nahitan'le hoe prime ministre ny azakazaka nitsokana kanay anaty tomobile teny Tsimbazaza mantsy de zay no ohatrany manana kely parenthèse iny fa reo olona reo mpitondra fanjakana rehetra reo
de ohatrany hoe mba makakely eto aloha e fantatra ngefa hafahafa e fa de zao mba aloaloha zay mba hakakely de misy ny sasany avava misy ny sasany a tena mamitsaka tsy miteny satria fantatra fa hafahafa mihitsy fahitany olo zao a tonga am'izao toedra raha zao tsika de ho hita eo ny ataony tinga gouverneur fa zao tamin'ny lakamisy aloha volany tonga le volany imprimena avany an-dafy tonga manao absorption io toe-karena malagasy toe-karentsika nge zara fa miodina e mato mendera be ohatr' zao le vola isan'andro raha pitso zany a 4900 zao fa raha pitso a efa mety 4950 na ohatrohatr' zany raha nyfokorisany ary tonga 5000 ariary d'ici fin de mois zay fa zao vokatra zay fa niry raha 5000 ariary io a fin de kap tsilao am vary le vary mba tsaratsara ny resako am'izao vary tena zanatany io fa tsy le 17500 efa 1050 1100 ariary ny kapoka 1040 nalefanao message amiko tamin'ny décembre 1050 zay fa zao efa miakatra foana ara le varitro de zao mba ho tonga ohatrinona moa zany vidim-bary io raha zao fikirisan'le vola ary ty olona vao mainka nanao importation na 140 000 tonnes d'urine indray fa ny azy ry hafahafa ngery fa niry any amin'ilay hoe importation manakorotana n'ilay sandam-bola zany io tiako resahany io zany daholany e ny impact an'le hoe nanao importation le fanjakany efa nytenenina fa tsy mety io manaovinareo famokarana anaty manaovinareo exportation atsarao io tsenany lavany tsenany letsy io mba jerevo le resaka pêche mba jerevo le resaka grande mine sy resaka mine fa nga zany raha iny manapahaizana firy isan-jato mihoatra ny rehetrarehetra ny ao anatin'le fanjakana de ianao zany fa rantsy maininina am'resaka azy de mitona am poto ohatra ny tenenan'olona hoe tsy mety nge ianareo manao infrastructure io e satria tsisy zavatra manodina an'le izy ohatrany hoe manao colisée nareo manetsika mamasinareo bloqué eo daholo le vola ole de toko misy volafa de zao mbola mahita hevitra kitotoky nangananga kiandanitsa le kazozy araka ny fomba fitantara-baolina ny rifandrakoto maro zay ahoana ny eritreretanao hoe le route nationale la simba ianao anamboatra autoroute vaovao 900 millions de dollars ny vola ho akapoka ao anaty route nationale ianao amin'io am'ilay paran'le fitondram-panjakana bénéficiaire an'le izy mbola mitrosa vola etsero mikaroka vola anodinana azy le orinasa egyptianina efa amantamonina aloha anao an'le izy tsy fantatrao mazava hoe inona ny fanarahan'ny fanjakana malagasy amin'le egyptianina raha anao lalam-pirenena ianao tsy mandany 900 millions de dollars tontomoto anao entretien lalam-pirenena zay mety havita lalam-pirenena maromaro zany mety havita RN2 zany mety havita RN7 zany mety havita RN4 zany mety havita RN6 zany fa maninona tsy zany ny atao fa anao nouvelle construction na route ianao andanimbola ary mbola volotadiavina zao anie ny zavatra tsara fantatsika io loi de finance io tompoko zay le hoe sorabola soratany io anatin'ny lalàna ny teti-bolam-panjakana fa mbola ho karohany vola io fa tsy hoe vola efa ao anaty sobika ny trésor io na ny banque centrale fa mbola ho karohany io tompoko ka raha miteny zany hoe ity le izy zao 14 000 milliards d'ariary 70 000 milliards de FMZ le izy de mbola ho karohany zay vola izay zany ny heverina ho dépense totale dépense amin'ny fanjakana fa ny recette anefa tsy zay miditra eo zay mihitsy misy gap be da be mbola tsy tafiditra ao anatin'izany rehefa mitotona le izy zay nge tsara ho fantatsika e tontomota ka zay indrindra zao zany ny fomba iresantsika azy ry faniry président ny république nanao fifampiarabana tamin'ny mpiara-miasa tao amin'ny présidence tamin'ny voananomboka ny taona sa tarinake talohan'ny farany taona de ny teny hoe manao tatitra tsika ho anazy zany sy mipikambana amin'ny gouvernemanta ka raha notiko izy 10 sur 10 afanen'ny ministre kosa 5 sur 10 de tena milaza ozy fa mandeha le ministre
de ny gazety moa nylaza hoe tsy azonay no ahitany président fa 10/10 ny notinozy am'le tatitra 2022 fa hafa indray ny tatitra hoe 2019 ka hatraty am 2022 hoe nandritry ny efataona hoe nanaona ny tatitra ny teto amin'ny firenena zany zay ngamby izy somary structuré kokoa le an'le anina de zao vao miazava doza ny sifra mitranga satria zao nenletika lasa firy tapitrisa ny olona tratry ny tsy fampitsan-kafo eto Madagasikara lasa 1.7 no nahantra lasa zavatra ny indicateur ny zavatra mampiseho ny zavatra tsy mety rehetra na ny fanabeazana na amin'ny fahasalamana na amin'ny fiarikarena ny fambolena tsisy zavatra mandeha menamena daholo ny jiro rehetrarehetra tsy nisy maitsomaitso na ray ary ka raha hiteny hoe 10/10 ny an'ny président fahitan'ny président moa zay fa tsy misy hoe mahadiso zany na mahamarina fa zay fahitany azy fa zao nen'ny prime ministre aloha de efa hitany député fa ohatran'ny hoe 2/10 angamba ambanin'ny 5 ambanin'ny 5 iny président ny député no manotombana an'iny araky ny lalàna président raha teo koa afaka mijery an'iny ministre koa ny prime ministre sy ny député afaka mijery an'izay tontomota fa ho an'ny président zany fanontaniana mipetraka amintsika iza no tokony hanao tombana an'le président mba entana ilazana fa mahazo moyenina izy ampenatsika zay fanontaniana zay averiko 47 minutes eo na 7 minitra ny kabarin'ny filohan'ny république 31 décembre 2021 hiditra 2022 fa zao rehefa ny kabary izy 2022 hiditra 2023 31 décembre tamin'ny valoralina de eo amin'ny 30 minitra mahery telo teo eo ny kabarina ny fantaniana apetraka amin'izay tontomota de tsotra tsy manakambara tsony ve le filoham-pirenena nazara fa nyteny le filoham-pirenena na hoe salotra amin'ny fandidiana ka tsisy atokana tsony satria lany lainga fomba fiteniny rehetra manko zay hoe eny lainga andray nde raha atao mba hanatsaratsarana le resaka de hoe efa lany fampanantenana lany oeraoera le fitondram-panjakana fa ohatry mahavariana ihany zany iantame 2023 venao no tsy anakambara ho an'ny voaka malagasy nefa ianao tsy navita asa akory raha jerevana ny tombana rehetrarehetra tsy ny resaka fanabeazana ho an'ny filohan'ny république tamin'ny kabarina tsy ny resaka insécurité io tsy fandrimpahalemana goavambe io tamin'ny kabarina tontolon'ny fambolena zany tsy tatirasy zany fiompiana koa tetsy tsisy ny zany fiompiana zany zavatra fa ny resahana resaka lalana iny ty autoroute ty zavajavatra ohatran'izany resahana nefa misy zavatra goavambe heverina fa tokony hanokanany an'le kabarina zany hoe raha 30 minutes izy resaka tokony nomeny lanja atao anatin'ny kabarina nandritry ny fotoana maharitra resaka fanabeazana tokony resahana nandritry minitra maharitra resaka tsy fandrimpahalemana zany ane problèman'ny olona am'izao fotoana zao tontomote ka zao ngery faniry zay zany manao kely an'le tatitra 2022 zany fa ny tena malahelo ary amintsika malagasy amin'ny mahamalagasy malahelo satria nisy nanamarika mantsy tamin'ny radio hoe tamin'le resaka autoroute ange tonga teo talatany volon'ondry ange ny egyptianina sy ny président de ny tantara le olona azoko tsara le zavatra miseho inona le zavatra miseho ry faniry tsy mbola iresaka an'le teknika an'le autoroute aloha iny mahabe resaka iny fa zao natsona zany reto egyptianina hoe anao pose ny première pierre amin'ny autoroute tsika tonga izy mba tsy te hoe ifanala baraka de tonga izy fizy mbola fatany fa tsy vonina am'izany ny fanjakana malagasy de misy moa ny teny hoe tsy nisy an'izay tsy nisy nininona tsy niny fatany fa tsy misy ininona ho ataony eo inona moa nitondrany an'izany fatany fa hoe cérémonie fotsiny io de tonga izy manatrika an'le izy mba ohatrany hoe mba tsy famitana dinona ny zatra nitranga
natao le izy fa rehefa mba nyresaka amin'ny olona dozy ny olona hoe fa hoe ka ohatrany vida ho a le dossier tena mariny zany ozy le olona fa zao tamin'ny Google Map ny nanaovana ny trasy an'io autoroute io fa tsy nanao le ve topographique ny ministère ny travaux tsy nanao problème na géotechnique tsy misy dossier mihitsy io fa filazana fotsiny hoe anao autoroute tsy le resaka hoe any Toamasina sa manomboka sa Antananarivo tsy any fa dossier tsy misy io zay mahatonga an'ireto egyptianina reto hoe somary meme teo somary mitsikitsiky izy fata fa resa be fotsiny io de ohatra zay matsiaro ministre ny finance tany Washington tam 2021 hoe zao nangataka an'le vola le hoe tsy haiko 330 ohatrohatrazay million de dollars sy ohatrohatrazay de nyteny hoe ataovy ny bonne gouvernance ataovy ny transparence sy ny etsetreetsetra ny anticorruption ny état de droit zao akaro ny toe-karenareo fomba famakiko an'le rapport ny tatitra natao taminy hoe zao ny resaka ny fanaovana tam'izany tena ohatrany hoe la ministre des finances prend de haut responsable ny FMI sy ny banque mondiale fa maninona ohatrany Snobel le olona hoe zatra tsisy nazany teneninareo zany nge tsisy dikany aminay nge mampiainga an'io toe-karena malagasy io zay nge manana ressource halieutique an-dranomasina zany manana source minière manana environnement mety tena marina manana potentiel be Madagasikara izay indrindra ny mahagaga ny olona rehetra hoe fa maninona ny firenena manan-karena no mahatra indrindra eto ambonin'ny tany noho ny tsy fahaizanao tsy fahamarinan'ny fitondranareo raha mato ministra mahatonga an'izany de zao mihevitra nareo hoe zao fa zao tsisy olona mahatoky anareo zay ny tena équation nareo tsy mety ny olona mpamatsy vola mahatoky anao zany nge tsy vitany hoe zay tena anao marina fa asehoy aloha fa efa nanao ny marina ianao tsy indray mandeha tsy indroa de mino ny olona hoe tena manao ny marina fa nareo nge tsy nanao n'izany na indray mandeha ary président Ravalomanana tamin'ny tondra de nanaiky azy hoe azo atokisana io rangahy io zany nge nazahoany 3 milliards de dollars fa tsy hoe noho izy Ravalomanana hoe noho izy Tim sy no hoe noho ny tsisy zany nanao izy hoe zay manao marina miady amin'ny kolikoly hitan'ny olona miady amin'ny kolikoly izy manao fitantanana marina izy de hitan'ny olona amin'ny asa taony tena marina tokoa ny lazainy de natoky ny olona fa nareo mifanohatra amin'izany rehetrarehetra zany vola very etsy vola very roa vidy bonbon vidy écran plat mividy maka vola amin'ny asa tsy natao zany no ataonareo de ahoana moa ny olona ny atoky anareo nanangana fond de portage nareo hoe nangalana ny retolona gouverneur tsy nisy vola atao na ariary ara satria tsisy olona mato ny eniko mantsy de zao hoe namoaka bon de trésor classique zany fivoaka fanao zany amin'ny fitantanana firenena tokoa mamoaka bon de trésor de payable 4% taux d'intérêt 7% eo foana zany zay fa zao ho raharany an'le banque sy ny assurance mantsy ny tena miditra amin'io satria milliard be de be no anaovana an'le bon du trésor fa zao ho raharany amerenana an'io raha izao ny toe-karena malagasy ary tena ho tonga amin'ny tsotsoromambisarahana ny eto amin'ny firenena raha amin'io zavatra io marina fa miteny ny olona hoe misy récession nge eran-tany manaika misy récession satria maninona moa Europe moa zany ny tena tenenina amin'izay sy États-Unis satria maninona satria tratran'le crise énergétique tamin'ny pétrole ny Russie nanaovana tapoka sy ny gaz de niakatra ny kohana énergie ao a Frantsa tsy fakaitany zany mpanao mofo sy ny any nefa nanaovana lalàna manokana hoe ianao facture an'ireo mantsy ny électricité de France fa tsy afaka miasa tsony reo olonareo de nanaovana an'izany efa fantatra fa misy récession fa zao capacité de réaction an'ireny firenena matanjaka ireny tsisy azo ampitoviana amin'ity firenena malagasy ty ty tsy misy mandeha amin'izay loany ny olona mananana raha mihidy daholo ny société kely manangana société kely manangana société
de maninona miasa tsy alohan'ity fanjakana le vola nefa mba nahazo maro sesiny etsetretsetra kina de midy le société zany ve no ataonao eto amin'ny firenena ministra ary zao prime ministre sy ny ministre ny finance ny tena tokony loloarana amin'le hoasoronao ry président Rajoelina raha tena hoe te hanova ianao amin'ny ministre ny intérieur moa tsy hogisitra amin'izany fa tokony ho ao anisan'ny voalohany izy tsy mandeha fitantanana ny firenena amin'ny collectivité sy ny etsetretsetra marina eo sy anisiny zava-doza zao ry fanirenge zany rehefa tena atao le côte tatitry ny 2022 tatitry ny 2019 à 2022 mba ila zao zavatra anankiray aho hoe nandeha fa de gaga raha nahita ozy za zany tena tsy miheno vaovao fa anao iresaka autoroute lalany eo ampovoan'ny tanàna Moramanga teraka embouteillage fa tsy azo ale afa-tsy sansaray sisa de miandry ny avy any Tomasina tapitra de mandeha indray ny eva Antananarivo de miandry zany zatra mitranga misy sary alefantsika momba lalana de nahazo zay tena anao rapport anisan'ny lehibe nahazo famatsim-bola ianao anaovana ny RN13 efa mivoaka le vola zavatra nataonareo RN13 no amboarina point noir ny nataonareo de tsy hita le vola zay le zatra mitranga ny RN34 moa mivoaka vola hatramin'ity izy kitiana kely de tsy hita tsony de ohatr'izay daholo ny lalana téléphérique voaka le vola de to tsy hita zay lombolombonyity téléphérique mbola tsy hitatsika moa enganeka tsy ho hita koa tsy mamahan'le olana koa renge iny zao manko mahavarinana izy tonton mota am'ty resaka capacité ty zany ny zavatra manahirina hoe zay nge natonga atsika foana hatramin'izay ny teny zao manko le fanjakana ho manova langazy enontsika daholo ny fomba fitenyreto olona ao anaty fanjakana reto de lasa malefa de efaka kely zany sasany eny nde mba hizara fitiavany nde mba oka zay ny fofefielonany sozy mahita te soratra masina tampoka zany reto hatramin'izay izy nanao tsinitsinina anao na navendrana anao 6% tsisy laivana zay imbécile zay zao no mitatana anay zao mifanjakana hoe la fanapahana fanoeranareo aty aorina izy la mindama kely mody mipitrapitra mampalahelo kely zany izy menakavy mody miantsoantso fevanana aminao zany eny ataovy mifisokafany andao alama amin'ny firenena fa tsika nge firenena raha manana nety efa botrefona be ny sasa miteny amin'io fa amin'ny anao miteny an'le izy hoe tsy mety io fomba hitatanareo amin'ny firenena io maninona nareo tsy manao production mampitombo vokatra de tikan'izay sady misy vola miditra tsara ny hetra miditra no mampitombo asa nosy miteraka asa fa ny zavatra ataonareo lasanareo manao colisée tsisy dikany ao mitotona fotsiny eo le 4 milliards sady manota fady lasanareo manao le kianjan'le Barea le 77 millions de dollars le sady tsy hita manara-penitra tsy hita manara-kinity atototonareo any amin'le resaka fitokanandalana volam-panjakana oeraoeranareo pave kely ny vitanareo lalana kely tsy makaiza ny vitanareo zay tsy tokony filohan'ny repoblika ho isika manao andreny fa misy be ny tanàna ao misy gouverneur eo zay tsy araky ny lalam-pandrena io mbola teny antsika ny akta rehetra nataon'le gouverneur reo rehefa miperaka ny fanjakana tena fanjakana satria tsy araky ny lalam-pandrena no gouverneur io mbola ho tsarain'ireo zany tsy miteny aminareo hoe de makary daholo tsy fantatro fa tsy araky ny lalam-pandrenana tsy resaka décret ny aminona constitution ny hiérarchie-na texte tsy miresaka an'izany constitution adefitra afo zany fa simple décret ny aminonareo an'le constitution de mbola amoahanareo communiqué anatin'le conseil des ministres de lasa le gouverneur omena vola tsy toko tsy foroana ampitombonandreo zany ny anazy sy le chef fokotany miresaka chef fokotany izy satria any nanaovana clin d'œil am'le prochaine élection de ampitombona 3 fois ny le chef fokotany de hitatsika eo moa hoe tonga de any anatin'le horaisinareo am'ty mois de janvier ty hitatsika zany kely nanaovana le fonctionnaire tonton mote tamin'ny mois de mai akarina 2500 ariary non 2 500 000 ariary zay moa izy 250 000 ariary
safady indrindra tompoko karaha mampiasa mpanjakana sy ny tsy miakana avy eo le izy le izy misy calcul lava tsy hitanao hoe ity fanampiana fotsiny ty ity volo ty tonga de mirotsaka any knapsa mampime amin'io le izy tsy azo mbola tsisy décret d'application miresaka amin'izany de tandreo hitantsika hoe tonga ve de voarain'le sefokotany mois de janvier le volany fa maninona ny sefokotany de kopitsika 1 fifidianana tsy mandendeha ho azo reto satria le seza sisa ny problème andreo fa raha afakeo reto boka daholo ny grand dossier rehetrarehetra presque am'le fomba machine écrire nananao ianao na tsy nanao de arry nananao ianao na tsy nanao de arry zay nge machine écrire zay misy lizy le atao ohatrohatra zao de akisaka de zay fomba fandikana avy nananao ianao na tsy nanao de arry ka ianao nampijabak'olona na nysolelakako isy complicité an-javatra maro tao anatin'izay niaraka tamin'ny auteur de veryntsika tamin'le adevitsika teo tontomota maninonareo tsy matomboky production maninonareo tsy manao exportation de lasa ny vola miditra amin'ny douane ny betsaka no ny impôt de io potika io menjera ny ariary de mandinikitsika zany ny capacité d'endettement ahoana ny capacité d'absorption amin'izany rehetrarehetra zany tsy niteniteny foana ny président Marc Ravalomanana io mba jerevy le retsy mba mandy ny tena le retsy zay vola rehetra mba tonga kely am'le etra kely eo sy le fady tseranana ty hony autoroute ndray hony téléphérique par bénéficiaire ty ndray hony tsy mahabe omby ndray hony lalana ary ndray hony trano ary ndray hony de menjera le trano rehefa aveo de ny sasany ndray mitritra de ty ndray hony anao voeraoera ary de ty ndray hony eto mandeha mivoaka ny ampitan-dranomasina de dolo ry attaché de cabinet sy ny sisa de tsy miodana le vola tontomota satria ianao tsy miproduira nininona ka ianao te hisehoseho fotsiny fa tsisy asa mifanaraka an'izany de mialavitra le gap raha 1000 milliards d'ariary le izy lasa 2000 milliards d'ariary lasa 3000 milliards d'ariary 4000 milliards d'ariary lasa lavitra be ny anton'izay le politika mifampidiran-ketra tsy mety tsony de lasa manao na moa le fanagejana n'le mpandraraha reto redressement fiscal ny ataon'ny enjana mihitsy eo amin'ny etra lasa mamoroporon-javatra ny commune amin'ny alalan'ny etra lasa manao take-dare etseroa ampidirana vola seo ihany resantsika lasa misy fangambola tsy fatapatadrany nivon'ireo sampandraraha maro samihafa satria tsy manambola le fanjakana de oritana le vola de mipotra le izy isaky ministère isa-taona mba miloka via vorotsoloza sikisa vary raigony tsy afaka manao an'izany tsony le ministère rehefa tonontaona ohatrao mba afaka manao zavatra tsara tsy afaka manao tsony ino moa de hita be misy le fiavahana tamin'ny farantaona tontomota le arian'ny présidence mizara kilalao mahafinaritra be misy vahoaka malagasy ary tsy mihinan-kanina tsy mihinan-ninina zany zava-misy eto mahasokola mahazavatra tsara be ny eto an-tanàna nefa tsy mahazo ninina ahoana ary zany zany fomba fanavahanareo an'le vahoaka malagasy zany de kilalao alefa ninona misy an'le Samartana inona avy any États-Unis ty reny mbola entina idediafana ny sasany tsy avahany amin'ny tompona ndraiky mpanjakana zany ny zazakely any États-Unis no manangona ny kilalao de zaraina de fomba atao aty Madagasikara inona Samaritana inona zay moa le izy fikambanana de avy le mpanao Facebook avany amin'ny filoham-pirenena avany amin'ny filoha-taiza iny mila manamboatra komotra zany nareo fa ndraindray le izy teny zavatra tsy mety ny sasa moa efa tandindomile te hoe tsy maintsy miverina lany député de asany siady rangahaty volam-panjakana de lazay fa dans 2 avany amin'le député lefa tsy volan'le député le izy fa volam-panjakana amin'ny alalan'ny CLD vadika siady amin'izao fotoana izao
fa misy fahefana le député anara-maso an'le izy arak'le projet omena de ohatrany famezana ho azy zany manahirana eto satria inona ny antony problema n'reto olo reto sotra tsy mila vototra eo tanantsika amin'ny fanjakana fa raha vototra midratra daholo tsika rehetra effectivement tsisy amela anareo zany ny amin'ny zavatra tsy nety nataonareo teto miala tsy ny tompoko zay zany ny atao hoe fitantanana mangarahara sy madio zay ny atao hoe bonne gouvernance état de droit marona tsy izay nanao ratsy akoriny de avela ilipalipa fotsiny ihany de miala tsinitsika tompoko efa nresahako teo maninonareo tsy sa manendry gouverneur any sava maninonareo tsy sa manendry gouverneur ana loatra mangoro satria fantatrareo fa tsy mifanaraka ny lalam-pandroenina de zavatra ataonareo sady antiny ny extra tomota de tsy sa manendry tsolo zareo ko ny ao rehefa faiko ka niendriny daoara tontomota fiditra eto indray lorina inona mono mba misy zavatra mbanampalahelo aty ry faniry ny raha vavy tao am-piangonana tamin'ny lahady 1er janvier de nisy mpivady zay ngamby izy eo 570 taona eo no nyresaka tamiko oramse zay namena bondu anina zany trésor hoe akavola tonga tany zay ozy de hoe tsy mahazo nareo de nanontany hoe rovina zay no mba mahazo an'ity anjarana ity manaraha vaovao de mbola tsy hitako le olona hatram'izao ka nytiako resahana efa tonga am'izany hoe tsy afaka mandovolo zany io trésor io tam'izay fotoan'izay nefa manana an'lay taratasy-mbola anazo de averina zany daholo marobe no nitranga tamin'ny farany taony tatomota tsy afaka mba misitraka le 15 nge amin'ny akabeny le 15 eo foana rehefa décembre mahazo vola mampiasa fanjakana tena nampalahelo de mitondra an'le bon de caisse avant tsy anina aloha fa averinareo ka zay ny mba tiako resahana fa zao ny impact ty fikorosan'ny vola ariary ty de tsy ho hita pesipesienina io fa de amin'ny manaraka omentsika amin'ny tsipriany hoe zao ny zavatra tranga zao ny zavatra tranga fa dia mametraka veloma aminareo mpanaraka izao fandarana miara-manonja izao ny tenanay fa dia mametraka anareo eo amin'ny faniry sy irina izay piara misehatra eto am'izao fandarana izao daoara tontomota de misaotra ny tontomotsika satria nafonjako ny fanazavana ny eton'ny tontomota teo ry nefa vonao de vo manomboka motsika zany de fa misy namana avy any faritra tonga mandalo eto de rina nandamo azy andray azy rina moa zany de tena miasa mafy mihitsy tamin'ny farany taona sy nyrehetrarehetra eny satria fantatsika fa manatalety am'le fitendreny rina de anisan'ny zavatra mafinaritra zany satria atao anatin'ty ekipe tiky e misy mpanakanto misy mpanao fanatanjahantena manana maizy azy ary misy anko olona tena manana hoe tena adidy lehibe mihitsy tsongon'olom-bolo eo amin'ny sehatry ny fitantanana zany daholo ka miresaka an'izany ny antony de hoy zay hoe matsiaro foana am'le hoe adidy amanandraikitra nakanaina kely teo fa mahita an'le message tsika ato hoe tena verina mifandana de hoy tsika eny tompoko tsy manam-potoana intsony tsika ipetrapetrahana fa eto de miteny foana ary tsy ho lany rora mihitsy zay sirina hatramin'ny faraiky amin'ny 30 volana janoary mandehana miazakazaka na tsy nanantona amintsika ary mpanisa mpifidy reo agent électoraux reo mandana tompoko miazakazaka any amin'ny fokotany marina fa tsy mitovy ny révision annuelle ny liste électorale râle sy ny refonte totale ny râle de ianao makany amin'ny fokotany manamarina ny anaranao ny refonte de manantona anao mpanisa mpifidy de misy ny CLR fa zao tsy maharaka le mpanisa mpifidy ka misy olona raha voasoratra anarina anatin'ny liste zany zavatra azoko teo zany irina tamin'ity herinandro ty misy olona manatona fokotany tsy ao anatin'ny liste ny fokotany tampoka nefa efa 30 taona atao anatin'le fokotany anao certificat de vie izy amin'io tampoka tsy ao ny anarany anatin'ny registre ny fokotany inona sao zany tena mampametra-panontaniany zany misy vaovao be tabe voarahintsika miodikodina any misy carnet am'izao misy cahier firipage misy anarana mandehandeha sy ny sisa atao inony zany zay ny antony mahatonga anay miteny
mandehana miazakazaka any amin'ny fokotany fa aza miandro olona manatona fa mandehantsika miazakazaka makany amin'ny fokotany manoratra ny anarantsika de mahazo an'le sosiny iny tsika de voasoratra daholo momba antsika amarino tsara daholy ty ny anarana ty numéro an-karapanonjo de misy numéro ana série ana karapanonjo soratany iny de mila hitatsika iny satria iny le tena karapanondro iny akoatran'ilay mahazatra atsika le tsy very mihitsy nyzany fa misy am'le fanamboarana iny mila enregistré eo iny ny adresy ny rehetrarehetra exact am'izao fotoana zao zay isika vao manao soni maika be tsika am'izay fotoanazay satria zay aloha dingany voalohany fa mbola miady tsika amin'ny rafitra amin'ny senisy ny ACC mbola miady tsika ny sinjany hoe karaha-pifidianana misy sary zany carte électorale misy photo zany protocole ny sadek zany izy ny président Marc Ravalomanana ary zany fomba tsara edina amin'ny alabato dao ararina ina ry mampisaitsaina taolo zany fitenenana rehetrarehetra zany no entiny tonton Mota sy Faniry raha zafy manantany teo namana Faniry keo moa sao de tsy fantatra ireo fa zany namana zany keo amin'ny resaka fanatanjahantena manamaizy azy zany aty amin'ny resaka hoe fitazam-batana ara-miaro sao le manao an'le mihetsiketsika ny tongotra mihetsiketsika ny tanany ananany talenta ihany koa zany ka de eto moa zany famenao daholo zay menakavy ina ry tompo lasy tompo vavy amitoy ny fandarantsika andrayntsika ny namana avany Toliara tena hoe nafohy fotoana amin'izao taona vaovao zao tonga ty amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada namana Andriana Tenaina Bruno Andriana Tenaina Bruno de tsy izy akory fa mpanolotsaina miparitra nivony RMDM misy any Toliara Andriana Tenaina Bruno mpanolotsaina miparitra RMDM Toliara dia miaraba azy isika miaraba ny Toliara ray manontolo ihany koa na tratra ny taona 2024 sy 2025 dia anao fiarabana amin'ny manokana any Toliara isika atao anatin'ny miara-manonja MBS Radio Mada dia ataotsika izany fiarabana izany miaraba atsika Toliara tratry ny taona 2024 sy 2025 toy lahy mba tsy ana abytsika zay le fiteny zany atsika menakavy ihany isika samy malagasy ihany fa ny faritra mono samy manana ny azo fa de malagasy daholo isika ray manontolo eny ary Andriana Tenaina Bruno mpanolotsaina paritra ny RMDM Toliara miarabanao ary miarabanao Andre Matoarina ary miarahaba vaoka malagasy zao manaraka izao fandaharana zao ary miarahaba indrindra miarahaba antsika vahoaka ny Toliara hagnaraka an'izao fandaharana zao ihaino zao fandaharana zao satria ny teninay avy any Toliara no tongeto hamelabelatra hitondra ny hitahitatsika any Toliara de miarahaba anareo tratsy ny taona iaby tsika lahy tsy agnahy hanintsy hangatsakatsaka ndragny marary ho sitrany eny ary vao manomboka ny taona de tsy nahatombony ianao zany tany Toliara fa de niazakazaka mihitsy nakaty Antananarivo nandeha tamin'ny lalam-pirenena fahafito RN7 aloha tonga de zay ny resantsika nanaona ny lalana saotra nagnome fitenena ary nagnotany an'izay Andre Matorina fa ny lalana aloha mafy de mafy ny lalana lalako zorana agny baka Toliara hevena toy Antananarivo manahirana be potiky io lala nasionaly potika tsisy ilana azy nefa lalana zay tena mampinaitaina amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana amin'ny dahalo potiky ny lala manomboka eo Andranovory hatraty Mahaboboky zao nefa io lala tena mampinaitaina an'le olo mpandeha misy mpanankasankana io tena tsy hita raha mihitsy io tena potika ahona ny endriky le fampitena tena potika hafa le potika hoe mba misy lodoka fa tena rava totalement io rava mihitsy tena rava io lalana tena fotaka nefa lalam-pirenena nasionaly zany miditra ty Antananarivo ianao zany raha vao miala ny Toliara ka handeha ty Antananarivo de fa mila mitondra laha ohatra ka olo be izy handeha paritera bakagny ka manana toetsy anarety de fa tsy tokony hanlefa paritera zany
ary tsy tokony halefa mankaty satria lalana zany diavina ibakany Niainga tamin'ny firy tonga taty tamin'ny firy nanao zay ny zao teny niala tagny tamin'ny maraina eo amin'ny folo zahay niala tagny nefa raha zahay mandeha aty Antananarivo zao miala agny amin'ny folo na amin'ny fito de maraina zahay tonga aty koa zay ny taloha zay taloha zay ary le teo fa am'izao 3 heures zahay vao tonga aty amy 3 hariva ary tomobily tsara fa raha tomobily etan'ny tomobily ratsy tsy nefa tokony tonga ohatra hoe amin'ny 4 maraina tokony 4 maraina ny de amin'ny 3 après-midi vao tonga après-midi vao tonga lalana zany tsy lalana zany dika zavatra maro zany ka nefa le lalam-pirenena io izy io potika ozy ianao tsy ny RN7 any ny RN2 koa zao fa potika koa camionneur efa mitabataba tsy fantatra zay toyany efa menimenina hoe ahoana ny fandehany nefa ahoana zany ny fahitany toliara ny hoe vola tokony fanarenana io misy ny vola tokony fanarenana sy ny sisa fampananterahana tsy haiko tonga de miditra tsepriana ianao raha amin'io fotsiny aloha le fanamboarana ny lalana tokony ho vita raha amboarina ny lalana nefa Andriamatorina sarotsy ny hamboarana ny satria le olo ange fa nisy namboatra an'io taloha fa nanao topitopy regny reo lalana reo zilodoaka regny fa tsy nahazo vola le mpiasa namboatra anazy le entreprise namboatra anazy tsy nahazo vola hatram'izao de ino moa gn'antony hamboaran'olo an'io asa io le olo mampiasa olo mampiasa tanora mampiasa materiel ny tobily nefa tsy mahazo zay tamby karaman'zay fa nakaiza ny vola raha ozy andrena tena ena brino izay vola zay zany zay mahatonga le fanontaniana ay zary reo volan'olo reo zay volan'olo nefa ny ray litre amin'ny lasantsy gasoil misy apahany angalana ny reo tamby karaman'olo reo tsy hita hatram'izao reo volan'olo reo ary mitoreo reo olo reo mitaraina reo olo reo satria misy zandriko zay niasan'reo olo reo de nitaraina tsy nahazo vola de nitabatabainy nitabataba tagny zany nandeha le mpamaraky nitabatabany entreprise io tagny de niteneniko hoe tsy mahazo vola tokoa reo avelaonareo zay vitagny fa anjarany zay hagnomehany zay ao zay mijaly le entreprise mijaly koa le tanora niasa taminy tsy azo le vola de zay zany mambetraky fanontaniana aiza reo volan'olo reo lalana tsy vita fanjakana lala tsy vita nefa izy manao autoroute ery nefa izy tambarin'olo efa tiany Tamatavy andoava volambe io autoroute io ve lalamboarina nanovana autoroute io avitana ny route nationale baka Antananarivo eto isam-paritra ane zany raha ohatra ka io vola hatokana ho an'ny autoroute io no ezahana hanavana réhabilitation ho an'ireo lalana nationale reo vita nge zany fa ity fitondrana ty zany rehareha no ataon'ity fitondrana ty oeraoera no ataon'ity fitondrana ty inona ary mahamaiky anazy hamboatra an'izany roty autoroute zany tsy jereny le province lalana mandeha nationale amin'ny province reo ro tokony maika ho jereny satria manaitaina an'le vahoaka mampijaly gny vahoaka na gny vahoaka handeha magnatoy mijaly za zao niavy bakany tena fa mivavaka amy Zagnahary mihitsy ao gn'andehanako nieviako atoy satria dahalo eto manokana tegna koa ndraindraiky i volagny zay hoe tsy tegna mbo tanora tsy manana toetsarety fa le havizahana zany sady vizana no mitombo koa charge eny an-dalana ny charge eny an-dalana satria mitombo le sakafo sy ny tariny de zay zany mahagaga an'ity fitondrana ty ka ao anatin'le hoe fijalim-bahoaka daholo moa zany rehetrarehetra zany tokontsika de hiditra amin'ny fiainan'ny Toliara vaovao ty ny taona Andrenatenaina Bruno mpanolo-tsaina patry ny RMDM Toliara ny taona vaovao izy zalava le fiaina ohatran'ny to tena mihenjana ihany inona ny zava-misy am'izao fiandohan'ny taon'izao Toliara sosialim-bahoaka fiainana andavanandro hoe tsy ny sisa ny fiainanao an-Toliara aloha Andriamatorina tena mampalahelo mampalahelo ny fiainanao an-Toliara indrindra fa hagnana ambanivolo ny vary zao aminay ao fa 800 kapoaky 800 kapoaky indrindra moa gn'ambanivohitra agny bo misy frais de déplacement frais de transport hotrino kapoaky gnagny 1000 tsy 300 kapoaky 200 kapoaky ka gny fiaigna an-Toliara ao zany manahira eo tsy fandriam-pahalemana mitaitaina le olo amin'ny mosary
ny la androany hoany androany mitaitaina le olony tsy fandriam-pahalemana halabotry samy karazana ao tanandavily antiliara zao halabotry sy manjeky ao satria tsy hometsy iny koa le tanora satria iaraky obolana igny hoe raha noana gny kibo mivezivezy gny fagnahy lasa manao tsy tokony tsy fanaony izy mangalatsy mamaky tragnon'olo gny tragno zao antiliara ao fa tsy enga raiky na atoandro na haly tsy enga raiky gny tragno antiliara tsy maintsy isia olo eo mandeha raha ohatra zao telotelo rozy ao na efatsefatsy mianaky rozy ao aleo tsy mianatsy tsegny anankiray androany gny zaza anankiray miamby an'io tragno manao partour manao an'izay zany le zaza miamby an'le tragno raha ohatra ka tegna ray aman-dreny ro hitady isakafoanandrozy zay gny antiliara ao zao gn'ambany volo zao fa tsy hay volagny moa gn'ambany volo gn'ambany volo tena fa tsy hay volagny re na eo mosary volagny nanzao eo gny tsy fandriam-pahalemana halatsaomby halatsy olombelo ahoana tsara zay le halatr'olombelo zay ahoana ny fiseho an'izay io halatsy olombelo io zany tampadoha io halatsy maso agny aminay io manjeky io mbola misy foana be zany tamy 2022 fa tamy 2022 nisian'io halatsy maso nefa hatra amizao zany le olo tsy mandry ampilaminana satria matahotsy amy zavatra zay niseho re zay halatsajà halatsy maso gn'agny zao gn'ambany vohitsy agny zaho nangalaky vaovao tagny nandeha nagnagny aho nitsangatsanga de mba nangalangalaky vaovao am'le olo egny laha manahaky ay vahiny io zao ro avy ambany vohitsy agny baka antoliara toy aho amy pataloha mandeha ambany vohitsy agny fa maro gn'olo mpagnaramaso magnenty anao ia koa igny mbe nareo ty ajara eo nefa tegna tsy mpanao raty nefa tegna longondrozy avy amindrozy agny fe fa misalasala gny fagnahiny satria fa manjeky loatsy le halatsajà halatsy maso ihany handro haly fa tsy embe gnaomby koa fa tsy embena fa gnanakajaro embena gn'aminay agny antiliara ambany vohitsy agny embena haly embena toandro reo zaza reo akoatran'izay herinay aty hoe tsy manana tahiry tsono ny isan-tokantrano any antoliara indrindra ny any ambanivohitra marina ve zany io marina io ary tena zavatra marina io satria zaho nandeha tagny io moa zany agnisan'ny hoe honampamboly satria misy tanimbolinay agny zavatra marina io nagny hoany moa fa tsy misy agny sandraky moa zay tahiry hambolena zay tsy misy zay tahiry hambolena tsisy masomboly tsisy ininina fa de tsisy masomboly nefa ngorana ratsaky ngora aminay agny latsaka mihitsy izy zao any orambe mihitsy de ahoana tsisy masomboly tsisy azo atao de lasa olana ndray le orana lasa olana vao maika olana koa le orana zany vao maika mampisy le tantsaha zany hoe mampanahelo an'le tantsaha mafy zany noho ny tsy fisiany zay tahiry zay tsy misy tahiry tsy misy fitsonjovan'ny ty fanjakana tigny tantsaha mba hizara tahiry hizara masomboly mijaly gny tantsaha ay zary gny ihinan'ny vahoakany malagasy indrindra gny ambany volo tsisy piahy fa mampanahira gn'azy gny fambolea gny tahiry eto gny tsy fandriam-pahalemana eto gny halatsaomby aminay agny zao misy atao hoe dinabe zao misy atao hoe dinabe zao gn'aminay agny enkena fa misy io fa tamin'ny fahaka ny colonel Rabezily zay ny chef de région teo no mba nahitana hoe mba nisiany zay dinabe fahamarina dinabe zao fa amizao fotoana enany zao tompoko tsy teo tsony colonel de ahoana ndray fa tsisy intsony zany dinabe zany satria vao maika ze manambola ihany zany no toteny ao am'le district no toteny amireo chefny dina reo fa raha fa tsy manana anao de tsy toteny zany alaina hatra amy fanagnanao ny vahoaka fa sandra mijaly mbongahy koa sahala amin'ny hoe rozy ro mampangalatsy le vahoaka ary io dina io mihitsy raha tsy mirenina io de hampialy anay agny satria zahay samy zahay mialy satria tsisy raha marina ny tena marina agnatin'ny dina io zao manahaka azy zany rafa tonongon'olo hoe ihany nangalatsy ny rako tsisy fagnazavagna io fa tonga de réquisition baka amy district hoe atao dinanao zao tsy manankanagna ino ny dinagna
gn'anakanabavoko aroy mangalatsy zany zaho toy takariny dina igny gn'anako tsy mangalatsy gn'anakanabavoko mangalatsy agny zaho toy ro takariny dina igny zaho ro dina atoy angala hanagna laha tsy manan-kanagna alagny taniko alagna omboko nefa gnaomboko hivelomako zay raha zay zany agnisan'ny hampiala anay satria hisy rakiny hisy lolompo am'zay raha zay ao ka io zany angatahanareo ao Antiliara ao responsable andina io miangavy anareo zahay tompoko mba jereonareo ankaiky io indrindrina anao madame le chef district Tiliara D jerevo ankaiky io dina io atavo amin'ny tokony teo taloha satria lasa tsy ho dina koa io fa hampialy gny mpiray monina anisan'ny zavatra fantatra ihany ko tao Toliara tao eny tao foana moa zany hoe anisan'ny fampanantenana be dehibe nataon'ny mpitondry nefa tsy arakarak'izay ny zavatra am'seho hoe tsy ao any aminareo any moa nainona zany fa zaika manerana ny Madagasikara fa ty tranga anankiray ty hoe nampanantenana hoe afaka mitrosa vola any amin'ny banky ny olona dia ataoviny dossier de hoe nalefany amin'ny chambre de commerce avy eo le izy lasa vadika nanahirana be le toe-javatra satria ohatrany tsy arakarak'ilay zavatra no tenenina sy nampanantenaina no zavatra miseho zany am'izao fotoa inona marina ny tena momba an'io raha io satria lasa ohatran'ny fimenomenomana be hoe asaina mitrosa nefa natao tsy hitakory sy ny sisa ny dossier efa nalefy tsy ny sisa ianao ty le zavatra ao na fandeha ny Andriamatobo rino io zavatra nisy tao Andriamatorina satria io moa zany ialana am'le ono mantsy de tonga eto nareo zany manazava fantany vahoaka malagasy ty oeraerany ty fitondrana ty de hambaranay eto zahay any Antiliara gny zavatra nisy aminay agny nampanantenana poakaty zay nataony ty fitondrana ty tany Antiliara voalohany tonga de azavaniko am'voalohany antsipiriany zany le zavatra rehefa nitonga tagny président nanao propagande fampelezakevitra tamin'ny fotoanandro litra 2018 iny 2018 fa nampanantena ny vahoaka malagasy vahoaka Antiliara ahoana ozy nagnontany izy hotrino ny vary aminareo atoy 250 hoy zahay agny 350 hoy zahay kapoaka tam'izany fotoan'izany 350 efa jato hampidinitsika io 250 raha tonga eo amin'ny toera koa ho afaka 3 volana de midina io mizotso aza matahotsy nareo samy naino an'izay daholo heno ny vahoaka malagasy vahoaka Antiliara na heno an'izany ny vahoaka Antiliara tonga taty orina tagny aminay izy nisy agny moa atao hoe fokotany ankaiky ny mahavatsy egny Amontombe zany Amontombe io tana misy riaky raha fa tonga zany gny fahavaratsy manao an'izao mandeha militsy agnatin'ny tanà gny riaky io misy digy raha io namboarin'ny dada taloha fa nisy fahasimbany de militsy agny zany le raha dada izy ny tenenao Ravalo dada Ravalo aloha namboatsy an'io tagny tamin'ny fotoanandro fa tsy nisy mpamboatra moa hatram'izay tsy nisy mpijery hatram'izay de militsy agny io rano io fampanantenana namen'ny président ty anay any io namen'ny ty fitondran ty anay hoe hamboariko digy io afaka 3 volana de hamboatra an'io aho efa ho tonga ny azin hamboatra an'io hatram'izao io mbo falahelo ny Tiliara hatram'izao tonga ny fizaram-bary tagny ndraiky nidina tagny mizara vary de fokotany tsy megnatsy tao zany gny nizarana an'io vary io de olo folo no nalaina sary tagnatin'ny fizarana vary io de olo folo nalana sary hoe ireo olo folo zay nizara vary isangony fa vahoaka Antiliara iaby hazo vary tamin'ny Majery zany nalefa ny Majery hoe mizara vary aty amin'ny vahoaka Antiliara tamin'ny fotoana io de nimenimeny moa le vahoaka Antiliara satria tsy nahazo tamin'izany fotoana zany na agnatin'ny fokotanin'ny tsy megnatsy zay zinara vary io ara olo reo folo reo ihany nahazo zay nalana film reo aizany anay zay tsy nahazo aina le olo ary nimenimeny hatram'izay ka raha fa nimenimeny le olo henon'le gouvernoura aminay eo le fimenomenon'le olo niezaky nandresy lahatsa zany le gouvernoura tsy resy lahatsa ampitonina koa le izy fa resy lahatsa hoe holazarana vary nareo manerana ny Toliara reto ny tike zay zinara zay tamin'ny fotoana zay ina zao ty isantragno tike hazahoana vary io
tike hazahoana vary ny zinarany gouvernoura isaky tokatrano hatra nito gny henany tsy hita ianao zany anisan'ny nahazo tika agnisan'ny nahazo tikia fa ianao tsy nahazo tsy vary nahazo hatram'izao nefa hoe ho zarana vary nareo zay vary nitenen'ny président teo nampimenimeny anay de ho zaraina de ho soratina isan-tragno namena tike tsy hita hatram'izao zay zara vary zay mivary fampanantenana zany vary tsy hita de ahoana le hoe afaka mitrosa am'izay tonga tagny tamin'ny élection députation député igny nanotro nansiteny izy tagny zany moa niboahany an'io trosa vola io ary zany lololom-pony toliara iaho satria be da be gny na maro tsy mifanagnany baka ambanivohitsy agny hoahiny nandeha nagnantiliara mba hitrosa vola hampiasany hivelomany hiompiany dépense nantiliara teo i tsy manan-tragno eo magnofa tragnon'olo nihinan-kany resaka sakafo mimenimeny le vahoaka antiliara satria tiliara de tonga teo aby bagnambanivohitsy tonga teo tam'izany fotoa zany de ataovony dossier sinsisa de atavony dossier fa hoy misy vola hampindramina nareo vahoaka antiliara niaranainao zay ko iaby vahoaka antiliara tsisy tsy hahainao an'izany vahoaka antiliara be da be eo namohana an'izany resaky zany efa amy banky eo le vola hoy de mikarakara dossier nareo de nataony dossier de ahoana de nataony dossier fa amin'ny chambre de commerce no aneserana le dossier ty izy moa nanohana ny député tam'izany député siteny nitohagnany zany tamy fotoa zany de tonga tagny tam'izany fotoa zany nanao an'io resaky io tonga gn'olo maro am'izay nikarakara dossier chambre de commerce reo aloha nivoky vola tam'izany fotoa zany satria tonga ao gny dossier nao mbo misy tsy mety averina averina ty mila tsy mety ny mpanao ino ty le mpanao saisie sy ny tariny tany aminay tena nisy vola satria PV raiky zany raha amboarinao dossier raiky 150 000 telo aly tam'izany fotoa zany roa aly 10 sy ray aly igny koa mbola tsy misy koa tsy mety koa hoy igny reo mpiasan'ny chambre de commerce reo averina andre mandeha faragnany zany iha te hahazo vola misy manindry vola ambaliky hoe ty ranga mba atavo vidy mety ty dossier-ko ty hatra ny tonga henany tsy hita zany vola zay niteneny fitondrana ty nitendren'ny président zany hoe ao misy vola hampindramina anareo vahoaka antiliara io zany fanahelo ny tiliara amin'ny ty fitondrana ty aby niaraka ny fotoana mandeha 3 zao tsika ahoana zany zao ny hoe fomba fisaina ny olona ao atoliara manoloana zany zahatra rehetrarehetra zany ny fiainam-pirenena mandeha foana de efa misaina ve zany zao vahoaka ny toliara ny vahoaka ny toliara aloha am'izao misaina ary tena fa misaina satria de ataontsika ho avondray ny tsipitsipy isan-karaza ino ny vary ino ny menaky ino ny savony manahoana ny famatorany toliara manoloana an'ireny sy tena hoe fandinihana tsara ny fiainam-pirenena ny vahoaka ny toliara aloha iteneny koa efa misaina sava hoe fay tsy ho vitany verivery resaka vola zany ny vahoaka ny tiliara ary tsy ho vitany zarazara vary ty serta zany ny vahoaka ny tiliara fa ny vahoaka ny tiliara mila olo hitondra azy mba hivoahany hialany amin'ny sary hialany amin'ny fijaliany hialany amin'ny tsy fandeha-pahalemana zay ny raha takiny vahoaka ny tiliara ka so de heritreritra ny sasany hoe handany volany vahoaka ny tiliara agny tsisy zany meko anao ohatra andre motorina nanao ane président Herinandro Ranompianina tany antiliara nafitsy ane zany vola zany fa ny vahoaka ny tiliara rehefa leo de leo zay aza mieritreritra hoe ho lany amin'izao indrindra ty fitondrana ty aleoleo ara le olo miverina amin'ny Herinandro Ranompianina toy zay ty fitondrana ty satria voafitaky le vahoaka voafitaka tena voafitaka le vahoaka na zaho mandeha any ambanivolo ara zany teny hoe voafitaky zahay la voafitaky ny toy fitondrana toy zahay la lainga poakaty namenamena anay vandivandigny namena anay ka manoloana zay ndray moa ny fiainana toy ihany miantsoantso ny olona zao maty zay vonjeo zay dada président Ravalimana ny tiana teneniny io vonjeo maty zay dada sisa fa nandalo tany toliara izy inona no mahatonga ny olo iteny zany le olo mako ny sasany moa fa tonga saina fa nanao analyse politique koa ny vatany
hoe aleo ao tamin'ny ano avao olona tsy RMDM reo hoe vonjeo zay dada reo tsy tima reo fa mihitsy ro ary tsy timy reo ary olo TGV agnatin'io TGV io ao miantso amin'ny président miantso ary miaraka aminay amin'ny fotoana an'izao ary voasintonay agnatin'ny TGV io ao olo vozo agnatin'ny TGV io azonay amin'ny fotoa henan'izao ary mamonjy anay hoe tsy sasy toy ao no mony akon'le fantongava amin'ny président Ravalomanana tany tena hoe nanana fanantenana ny olona zany nanana fanantenana le olo nahatongavany tany hoe tena isy masoandro miratra tagny zao tagny Tantiliara izy a tamin'ny 12 décembre raika amby roapolo sy roa arivo moa izy igny na anniversaire antagny nandeha tankililoaky tonga tankililoaky tao ia isaoran'le gendarme ankililoaky tao aloha fa tsy de nanao asan'le tato Tiliara le gendarme mpitany filaminana tato Tililoaky fa namelany dada niditra tsara le gendarme tao fa olo zany rina ary gny sasany aza maheno any ambanivohitsy agnaty ala agny te ho nijotso fa tsy nahatratsy tonga niala teo président Ravalo nandeha nidina Tantiliara avy mora tadidiko mihitsy tonga de avy nefa tsisy nanampo hoe tsisy nanampo tonga mora ary maina ny tany tam'izany fotoa zany tonga teo dada Ravalo tonga de avy mora eo gn'olo tonga sainy satria gn'olo ambanivohitsy mako i ambanivohitsy zay agnarany hoe igny le gn'andrangaharin'olo igny ro hahavoavonjantsika matoty lehilahy toy igny rahay mazokoro ambanivohitsy agny matoty lehilahy toy niavy tankililoa teko lembe fanora gny liany igny gn'olo lembe fanolo ora gny liany zao zany aminay agny olo soa olo tahindranagahary olo tahin'ny raza matoeny olo hahavita raha fa gn'olo lafa mandeha ka tsy lembe fan'ny gn'ora gny liany ny fiaviany eo raha olo ratsy zay olo tsy haigny gny resaka azy eny araka fandray am'izay ihany mantsy tsika tsy hoe mamorona na hoe miteniteny voana fa zavatra misy no tenenina tamin'le fifidianana président république teo any Iandrajoelina nahazo vato betsaka atao Toliara ekena io marina io tsy zavatra hoe foronina zany na inona fa hitato amin'ny chiffre ato zany hoe nahazo vato betsaka ny mpitondra am'izao fotoana zany ahoana ny fandehan'izay io tena marina io rina misy rina tena marina io nahazo vato aloha izy tagny lisy tsy hoe izy fa mesatsinina hoe ahoana fa zava-misy izy tena nahazo vato izy tagny satria gny nahazahoany vato zany tagny i teneniko gny hoe nanoentiny lainga zany le vahoaka ka hitanao moa le Tiliara gny vahoaka Tiliara ao zany manana toetra hafahafa zay le vahoaka Tiliara izy raha fa teneninao misy olo anankiray zany miteny aho henany io mandresy lahatsy anao resy lahatsy izy resy lahatsy io hoe ekeko koa izay ataoko koa zay fa raha fa zaho nivadika anao nivadika anao aho hoe tsy tanteraka le raha teneniko aminao napanantenako anao de aza mieritreritry longony iha fa tsy longony sasy iha satria gnazy gny fo zany Tiliara raha fa magnome fo tena homiany tena reky tsy gnainy aby manto tsy mahay resaka fikafika vandivandy zany Tiliara fa lafa iha miteny aminy zavatra soa igny gny fony mantolo miany anao zay zany nahatonga gnazy lasa nahazo vato betsaky tagny satria lainga no maro loatsy tagny nahazo vato fa amizao de mialatsiny ary tampahako tikiko ty andre motorina raha ohatra ka hahazona 15% ity fitondrana ty any Tiliara raha moa miteny an'izay avy any de zay zany fa amaraparantsika andrenatenaina Bruno na zany hiatrika fifidianana isika 13 zay aloha ny calendrier zay aloha ny calendrier tsika tsy tompony ampitso fa de zay ny calendrier ahoana ny resaka fisoratana anarana any amin'ny lisy mpifidianana any amin'ny any Toliara maheno mantso zay fa misy hoe siblena hony ny mpanohana Andravalo manane zao marina ve zany inona ny tena zavatra mitrango eto anao ilaza azy io marina ary tena marina io ary zavatra misy inona dika le siblena hoe ahoana le siblevana le olo zay magnaradiany Ravalomanana na RMDM zany zay mpanohitsy ao zany mba tsy soratra mba tsy ho voasoratra agnatin'ny le lisy mpifidianana satria rozy fa matahotsy ane fa fantatsin-drozy hoe fa tsy agny le vahoaka fa tsy amindrozy agny de mamorona zay hataondrozy zavatra handresendrozy ka na ireo
olona zay mpanoratra agnarana amin'ny lisitra fifidiananareo a raha vohitany hoe ato reto olo ato reto pombany ano dinganindry zareo misy proof mihitsy zay zatra teny aminao zany zavatra zany dinganindry zareo de zay zany mampiresaka na eto ary miamanao antso any seni zahay a mba tsy hisian'zay raha zay fa atavo tsara le fomba fiasa sorato zay vahoaka malagasy zay tokony hifidy atavo agnaty listy mpifidianana mba hifidy zay safidiny fa tsy hisy zay zavatra zay satria zahay moa zao magnaramaso ary tena fa maro magnaramaso aminay agny am'izao fa miparitaka mihitsy izahay agnatin'ray eo magnaramaso an'io lisitra fifidianana io satria zahay te hifidy ary te hamaly zay lainga napetraky fitondra ty aminay zany tena miandry fifidianana fifidianana zahay tiliara miandry fifidianana zahay tiliara ary nampirisika an'ireo vahoaka marina fifidianana marina ilanay fifidianana marina ary zahay miezaka mandresy lahatsy mampirisika an'ireo vahoaka ao antiliara isaky fokotany hisoratsy agnarana ary hitanay fa mirisika tokoa le olo eny ary meko 2 minitra ianao farany satria va mandeha any fotoana zaiky ifanira safy manatany mbola iverina kely eo mamaraparana afatra farany ary eny afatro farany voaka antiliara zany a ty misy afatro farana zany ty Andriamatoarina ty zany mba misy soratagnako kely pozy moa izy ty zany pozy fa tonokalo zany de mba hoentiko ho antsika vahoaka malagasy rehetra fa tsy tiliara raiky avao vahoaka tiliara vahoaka malagasy rehetra allo ry vahoaka malagasy efa ela avao tsika niary tsy nijaly ho tonga zao ny fifidianana 2023 mampandreantsika na olobe na tanora na aja aoka tsika tsy hanegny mba mahaiza mifidy tsy hosoa hiverimberina amitsika ny mosary sy ny krizy misy amin'ireo kandida mampanantena zavatra tsy ho vita iarahatsika nahaheno zany iarahatsika mahita raha manao propagande ny sasany la manao lelamamy mampanantena zavatra poakaty ho antsika vahoaka malagasy raha amiko manokana aloha aleo indray mifidy any president Ravalo fa izy no namongotra ny kolikoly ary nampitrahatra ny dahalo mirongatra tsy izy zao ny fangalarana zaza varira tsy laingako izany fa iarahatsika mahita toraky izany ny fangalarana mason'olo velo sy taholapaty mba mandinia sy mieretsereta amizay tsika ry vahoaka malagasy eretseretsotsika tamin'ny fitondrany dada Ravalo ny zanakitsika malagasy nampidirina antsekoly zinara ny fitaova kahe bolosy sy kitapo tsy nisy navahany ny zaza malagasy manerana ny nosy nampitafiny bolozy mahitso erany sekoly toraky izany koa zinarany moto ireo sefozapy mba hanatsara ny fianarany zaza malagasy tsy nataony hadino koa zinarany moto ireo beny tanàna mba hanatanteraky ny asany aradalana tsy nataony ambaninjavatra koa isika tantsaha piompy nomeny fitaova nomeny masomboly zany ry vahoaka malagasy indrindrindra tsika tiara mba hoentsika misaintsaina zany poziko zany aoka tsika mba hisaintsaina amty 2023 tia mba mahaiza mifidy zay olo hitondra ny toy firenena tsika toy fa reo aloha lisy mpifidianana jereo ny lisy mpifidianana aloha io ny lakle io mandehana fokotany any jereo ny lisy mpifidianana araho maso tsara ny lisy mpifidianana eny ary isaorantsika andrenatenaina Bruno zay mpanolotsaina amparitra RMDM Toliara ny vahiny teto amin'ny miara-manonjy zay mipiasy radio Madao mendalana ary ianao de nofarana tamin'ny fanehoana etaetapo moa zany nataony tamin'ny alalan'ny tonokalo ho teo amaransika ny fandarana efa eo ndray faniry Razafy Manantany mbola misy ambara kely ny namantsika faniry Razafy Manantany amin'izao famaraparanana ny fandarana izao tsika moa ela tsy niona ela tsy nitafa ela tsy niresaka dia be de be ny zavatra tokony mbola ho resahana ny fotoana moa manapetra ihany fa na izany na tsy zany de mbola eo zany faniry hitondra ny resaka amaraparana anazy ndao ary misaotra ny Bruno tsika vantoliara rina fa sika moa ambadika eo pitsaka miazakazaka ty amin'ny MBS zany de
ianareo ny antso tonga mivatan'ireny a de ao anatin'ny fandaminana ny tenako sy ny namanariana zany amin'ny fampiatranoana-ntsika satria zava-dehibe ny ahafahantsika maneho hevitra fa eto zay de mbola miteny foana mano rata tompoko anarana ao anaty lisy mpifidianana miazaka zany mifoky tany fa aza miandro mpanisa mpifidy manantona antsika rehefa mare an'izao tsika de apartao mihitsiny zay apartao zay aloha ny dingana voalohany aza mbola mitady hoe inona sy ny ahoana sy sisa fa olo-pirenentsika mila ao anaty lisy mpifidianana aloha tsika na inona fitiavantsika amin'ny president Ravalomanana any amin'ny lisy mpifidianana aloha indrindra sika leo an'le fitondrana ianareo nanoana azy ka voafitaka ianareo ny eritreritra fa io olo io lay Messi ianareo le hoe tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana teo aloha fa mieritreritrareo hoe tena andray anjara amin'izay ny fifidianana ho avy eo ndao soraty ny anaranareo zava-dehibe zay mila manoratra tsika rehefa ao tsika fantatsika amin'izay ny tokony ataontsika amin'ny fotoana rehetra zany satria iny latsabato ataontsika iny amin'ny fotoana rehetra manandanjy safidy misy dikany no ataontsika amin'ny ho avy eo akoatr'izay rina de mandamina fandaram-potoanan'ireo olona miakatra tsika fa nafinaritra moa misy olona miakatra nge de ohatr'izao zao mitondra document be ohatr'izao soratanana mihitsy zao a soratanana document be ohatr'izao reto ny zava-misy a de fomba fijery ny andro raharaham-pirenena tsy mora koa ny amaky an'ity rina fa tena zava-dehibe fa de isaorana zany a iramamy avy any mahitsy any izy any Ambomilemaka de ny azakazaka taty izy tena zao ny fomba fijeriko an'io izy fanira zao ny zava-misy a zao ara-paminan'iny mahafinaritra ho amin'ny mandray hevitra be da be ohatran'izany a zao ny zavatra iainan'ny firenena am'izao fotoana zao de zarainy amintsika ilay izy de raisitsika de mamaky moramora zany tsika fa rehefa maheno sy mandinika zany de hoe misy olo-pirenena zany a efa tena mahita an'le zava-misy mihitsy ny amina hoe efa miborika rehefa tena mihoatry ny fefy ty zava-misy iaina Madagasikara ty kanefa mame famantarana fa ao arin'ny orana ozy izy ny andro tsara zay moa misy fomba fitenenana ohatran'izay fa ny desera rina moa mpanolotra desera atao aloha tao fa mba atoroko indray zany manolotra an'izay desera zay de ity zany desera arak'izay voasoratra amin'ny Isaiapa aminany satria naliana any zavatra andresan'le olona de io ny desera rina io ao amin'ny toko fahafito ao amin'ny Isaiapa aminany zany toko fahafito 5:5 sy 6:20 zao le afatra nomen'le namana de nafinaritra ala izy hoe rehefa mahalala handa ny ratsy sy fidiny tsara izy dia ronono mandry sy tantely no fihinana mahafinaritra be zany teny zany rehefa mahalala handa ny ratsy sy fidiny tsara izy de ronono mandry sy tantely no fihinana ka message ngeza be mihitsy ny zany satria tsy napozina mihitsy le izy hoe tena misy message be ohatra zany any am'le fahaizantsika manda am'izay zany ratsy de ifidiny tsara sika ka rehefa mahay mifidiny tsara sika sy paster akoriny rina no zanaka mpitandrina de mety mahay miteny an'izay sady mpitendry amin'ny koralina fa zava-dehibe ty rehefa mahay mifidiny tsara sika de ronono mandry sy tantely no fihinana zany zavatra lehibe zany fa tsy hoe hinana veoveo tsika tsy hoe hinana hoditra avy nanamboarana kapotsika ohatrany ny avany Toliara na pikakaiky amin'ny Bruno teo sy le fakakazo na fakakazo nandeha hinana naveniny tsika nandeha hinana fakotsika ilahatra amin'ny alika fa rehefa mahay mifidiny tsara tsika zany de mba mihinana ronono mandry sy tantely tsika de mbola toy zany izy aty amin'ny 6:20 hoe fa raha tsy mbola mahalala andany ratsy fa raha tsy mbola mahalala handany ratsy sy fidiny tsara izany zaza izany izy de ho lao ny tanyreo mpanjaka roa maharaiky tahotra anareo ireo zay zany ny tena message desera mampieritreritra ka mila mahay mifidiny tsara sika re olona mila mahay mandany ratsy am'izay ka ny amin'ny janvier zany tya dia ray makabahana roa fiomanana telo de lasa zay de tena vonina be mihitsy zay sy rina sy ny député rehetra tsika zany tena tsy misy andrasandraso vao maheno tsika zany de ao ampitao namana lasa tsika makany amin'ny fokotany ao ve tompoko ndao anoratra zay zay le boky kely seny iny de mahasosony tsika rehefa aveo tehirizy tsara ny ana tompoko ny plastifieko fa raha misy kalaokalao izy le naman'zay de mba entiko ny ana ny soratra anarana fa maninona ny tsy tafiditra zay le izy zay
za mitady an'le 12 lotsika fa anjarany rehetrarehetra ny tompona ndraikitra mandamina fa ianao olom-pirenena ianao voafitaka ianao leo ianao matsiaro tsirariny zao ianao mitoto tany io tena hoe tena nampijaliana tena tsy mahita ravina varatra am'izao fiainana zao noho izao fitondran' zao de mila ao anaty lisitra aloha ianao zay aloha ny zava-dehibe amintsika zay ka apitapitao zay ho antsika rehetra fa zava-dehibe zay angamba ny desera rina mba tsy atra satria nafinaritra be le teny nampitain'le namana teo de nyzarainy iny de misaotra ny namana faly tonga de nandefa azy avy atrany eny ary zava-dehibe zay mbava homana mpomehitrehtra desera tsara mihitsy ary mamy tsara tapitra ny fantarantsika raha pitsondray ny fotoanantsika manaraka toy ny ora mahazatra samy tain'Andriamanitra veloma tompoko